Ny ary tokolasy topoavy dia tafaraka etondray isika amty alatsinainy fa 12 volana avril 2024 ity manantitra ny araba ho atsika isa tokatrano ny tenako sy ireo teknisiana zay miasa marobe ao ambadiky ny sary sy ny feo mampitatsika ity fandana zay akafisitsika ity anaovana kokoa sy arahaba ho atsika zay nifanena tamin'ny lalana nandritry ny farany herinandro iny sy napita an'izany kokoa izany tsy aro voatanisa moa fa dia maro isika dia anaovana zay hoe kokoa fa opiaraka ny nambarako teo izay isaona ihany koa ny mpiara-miasa amin'ny MBS dia ny radio Mada zay miara-mampitatsika ny fandarana miara-manonja fa eo ihany koa ro namana any amin'ny faritra samihafany zay mandray ny MBS radio ka miezaka mampita ity fandaratsika ity ny namana Antoliary dia akasitrahana manokana satria dia efa mahazo isika any amin'izao fotoan'izao taoriana zay fandaminana sy fanamboarana izay torak'izany ireo namana rehetra any amin'ny faritra izay mandray ity fandarana miara-manonja ity ny endriky ny fandaratsika dia hiresaka mazava ho azy ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aloha isika satria mba ataotsika adevitra ihany ny fizotry ny zava-misy any Frantsa amin'izao fotoan'izao satria dia miatrika fifidianana ry zareo frantsay omaly zay fifidianana zay no nandeha ary afaka 12 andro ray dia handendray ny fifidianana 14 andro marimarina kokoa dia amin'ny faha-efatra amby 20 volana avrily no fihodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena io zay tanterahana amin'ny taona 2024 ity iresaka makasika izay sitsika satria dia betsaka ny zavatra everitsika fa mba tokony ho aray maso ihany hodiniana ihany ary mendrika alaitahaka ihany eo amin'ny fomba fisehatra zany hoe demokrasia sy ny fomba fiasa ny firenena mandroso izany fa rehefa avetsika dia handray ny solomamboaka ny Madagasikara avetsy avaratrany ihany koa zay rirandrembolaina zay hidinidinika lafin-zavatra maro arak'izay fanomanana amin'ny alalan'ny fandaratsika aorena zay tsika de verina ny tenako amintsika iadevitra makasika an'ireo fanadidina sy vaovao samihafa zay efa nomantsika zany mandrapatonga ny any amin'ny mitatao vonana 12 ano any zay amaranantsika ny fandarina zany etona zany dia manasatsika menakavy ny tenako anaraka ny fandarina zay irahantsika amin'izao maraina izao fa ny namako ry narabe mananjara moa dia nitondra ny teny fialantsiny amintsika any tsy fafahany miatrika ny fandarina amin'ity androany ity no zay adidy manandraikitra zay tsy maintsy mbola sahany izay mampananteny izy fa hiara-dalana amintsika indray manomboka rapitso izany zay ny amin'iny fa hoavy amin'ity vaovao any Frantsay isitsika satria ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de tsy maintsy arahantsika maso ihany koa mba ahafahantsika zany manombana sy mijery no amin'ny lalana ho diavy Madagasikara maninona no hoe ndao resahantsika ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa de satria ohatrany akaikikaiky kokoa ny fifamatorana ara-politika sy ara-diplomatika ary ara-ekonomika amin'izany Frantsay zany de zay ny mahatonga antsika hoe ho jerevantsika kely ho alalintsika kely ny zava-misy any Frantsa zany nandritra n'izay maly zay satria misy enjeu ihany zany ho amin'ny fahatongavany zava-misy ety Madagasikara ny aminy hoe de ahoana zany raha 2022 ny any Frantsa fifidianana filoham-pirenena no mandeha dia Rovina no mandeha ny Madagasikara ny voafaritra aloha ho anitsika eto Madagasikara de hoe 2023 ka na tiana na tsy tiana dia misy ihany ny tanany sehatra iraisam-pirenena zay mandendeha mangarongarona ary azo lasaina fa milalao amin'ny sehatra ny fomba fanaovana politika ho an'ny aty amin'ny tany andalam-pandrosoana mahantra indrindrandrindra zay sokajy misy any Madagasikara omaly natao ny fifidianana tany Frantsa tany ary 12 no candidat niatrika izany de am'ireo 12 niatrika izany nandritra ny fotoana fampelezakevitra de mafana tokoa ary nisy fifanatrehana miverimberina zany tao anatin'ireo débat zay ny fanaovan'ireo candidat fa tao ihany koa ny fidinana teny amin'ireny toerana na région moa filazany zareo an'ly zany tany Frantsa tany na afahana nandresy lahatra reo mpifidy zany ny mpifidy dia manodidididina ny 40 tapitrisa na 40 millions teo eo ho an'ny any Frantsa
ary zay mpifidy 70 tapitrisa zay rehefa nandeha ny fividianana omaly dia teo amin'ny 420 isanjato teo zany ny tahan'ireo tsy fandraisana anjara zany na ny taux d'abstention zay tsy niatrehan'ireo mpifidy nandatsabato zany jinya de noho ny antony manokana ho an'izay mpifidy zay hoe inona no antony na tonga azy ireo tsy nandray anjara tamin'izay latsabato zay fa rehefa misy moa fividianana dia tsy maintsy kajina ao anatin'izay foana ny taux de participation 74% ho an'ny tany frantsa ary ny taux d'abstention zany dia 26%. Ity taux d'abstention ty na hoe tsy fahatongavana mifidy dia mamerina ny sary tamin'ny frantsa tamin'ny taona 2024 satria tamin'izany fotoana andro zany dia nanodidina 20 isanjato ny taux d'abstention zany hoe ny 120 tapitrisan'ireo vahoaka frantsay tokony hifidy no tsy nifidy tsy niatrika izany fandatsaham-bato izany tamin'ny taona 7 dia somary latsaka kely ny taux d'abstention zany satria 420 isanjato ho an'ireo mpifidy zany voasoratra analina zany hoe ny fito tapitrisa indray no tsy nandeha nifidy ary tamin'ny taona 2024 dia 20 isanjato ny taux d'abstention zany tany frantsana zany hoe ny 7 tapitrisa ho an'ireo mpifidy no tsy tonga nifidy ary tamin'ny taona 7 dia 20 isanjato na 22% zany ny taux d'abstention na 10 millions tanoany ho an'ny tany frantsa fa tamin'ity omaly ty ny taona 2024 dia 420 isanjato no tsy nandeha mifidy zany hoe manodididina eo amin'ny 20 tapitrisa eo zany na 20 tapitrisa mahery no tsy nanantanteraka izay zo manandraikitry ny mpifidy hanao ny devoiran'izay zany ho an'ny fandatsaham-bato. Ny mpanao gazety frantsay, ny mpanao fanadihadihana, ireo mpanao politika frantsay rehefa nahita ty hoe ambony ny taux d'abstention ty dia samy nanombana avokoa ny aminy hoe misy antony marobe zany rehetrarehetra izany fa eo aloha zany ny hoe favoazana nateraky ny covid-19 dia maromaro zany ireo zay mbola matahotahotra mangatsika raha teo any frantsa fa eo ihany koa ny lafiny ara toe-karena zay ny safidiny la frantsa manoloana ny ady any Ukraine sy Russia ady eo amin'ny Ukraine sy Russia fa tsy hoe any Ukraine sy Russia fa eo amin'ny Ukraine sy Russia zay any Ukraine mandeha zay ady zay dia samy manana ny fomba fahitany no an'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny filoha Emmanuel Macron tamin'iny ady iny fa ny olana ihany koa de mandeha ihany eo amin'ireo candidat satria de mifototra indrindra ho an'ireo candidat zay mirotsaka am'izany fifidianana zany ny fahavitrihan'ny mpandray anjara hiatrika ny fifidianana 12 ny candidat de eo no mipetraka ny fanontaniana misy tsy maharesy lahatra ve ny eo amin'izay hevitra hoentin'ireo candidat zay sa misy manahirana amin'ny mpifidiny mandray an'ny hevitr'ireo candidat ny am'izay mety zavatra everin'izy ireo fa mamaika ho an'izany la frantsay zany sa misy efa manana foroana hafa mihitsy ka tsy resy lahatra amin'ireo candidat zay narotsaka hiatrika za fifidianana zany fa ho resantsika zay rehefa aveo ka antony na tonga zay fiakarany taux d'abstention zay nandritry n'iny fifidianana omaly iny zany fa raha iverenantsika aloha zany ny amin'ny hoe nanahoana sy nanahoana ny isam-bato ho azon'ireo candidat 12 zany dia eto alahatra amintsika eto Emmanuel Macron zany zay la République en marche no nanolotra azy na ny LAREM zany dia 20 faingo ray isanjato ny vato azony ary Marine Le Pen dia ny Rassemblement National ty lay FN na Front National taloha zany ity Rassemblement National ty nanana olana tam'rainy izy Jean-Marie Le Pen dia rehefa niady izy mianaka satria nanomboka nanao politika nametraka relève ny Front National tam'zany dia ny zanana nalefa fa niady izy mianaka ary rehefa niady izy mianaka tonga hatramin'ny teny hoe esory ao anatin'ny kopiany Marine ny anarana Le Pen satria tsy mety ny zavatra nataony ty zanany vavy ity zay no dimbiasany ara-politika ravina ihany moa raha fatateorina de niovana Rassemblement National ny anarany antoko politika zay FN tamin'izany fotoana andro zany dia 13 isanjato ny azony Marine zany ny autre candidat dia i Jean-Luc Mélenchon zay hitantsika zao la France insoumise
zay no nanolotra ny Jean-Luc Mélenchon io efa netiny io tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 720 dia 20% no azony Jean-Luc. Éric Zemmour lay mipotra tampoka atao anatin'izao raha zao, mpanao gazety, mpanadiady, mpanao polémika sisy io, zay mahazatra azy dia nahita 700 ary Valérie Pécresse avy amin'ny les républicains zany dia 500 no azony Valérie Pécresse. Ny azony Yannick Jadot dia 400 izy dia avy amin'ny antoko maitso. Hitantsika io ny hoe Europe Écologie zany, antoko maitso lay mpiarina tontolo iainana any la France dia 400. Ho an'ny Jean Lassalle indray résistant, zay ny anarany nanolotra azy hiatrika izao fifidianana zao na ny fikambanana vorona politika de 300 ny azony, raha 200 mahery fito eo ny azony Fabien Roussel zany zay avy amin'ny parti communiste français. Ny efatra mamarana ireo candidat ireo dia Nicole Dupont-Aignan zany 2,3% ny azy, ary tiny tena nampime indrindra fa hito moa zany efa mivoaka le izy efa mivoatra fa ty manodidididina amin'ny 100 mahery eo zany ny azo ny Anne Hidalgo zay avy amin'ny socialiste. Hito de ben'ny tanàna ny Paris Anne Hidalgo, ary tena adevitra be mihitsy ny fahoresahantsika eo rehefa aveo fa tsy mbola nahita tamin'ny fifidianana tao a Frantsa nahita an'izany 100 mahery ny azo ny PS zany na parti socialiste zany dia io hitantsika io aty amin'ny rambirambony miaraka amin'ny lutte ouvrière izy i Nathalie Arthaud sy Philippe Poutot zany zay parti anticapitaliste moa zany zay manana ny aotra 5,700. Milahatra any le parti socialiste natanjaka be nisy an'ry Lionel Jospin taloha, nisy an'ry Jacques Chirac taloha zay maire ny Paris ihany koa zay niprépare no filoham-pirenena. Fa io izy no fandeha ny olana moa anatin'ity parti socialiste ty délégué de leadership zany sy lay soit na candidat zay ny tena olana lehibe ary ny fizarazarany le division lay parti de betsaka tamin'ireo mpiatrika tao amin'ireo parti tao anatin'ny socialiste no efa nandeha ny zarazara ary dia voatery nanangana antoko sy ny safidy hanoana olona samihafa satria lasa ny ray aman-dreny zany. Fa olana ho an'ny Anne Hidalgo ihany koa na tonga azy nenjera be ohatran'io de le fiaviany mihitsy satria espagnol sy frantsay zany, fa tena ny midomina ao anazy dia avy any Espagne teraka tany raha teo izy ary manana am'izay raha kely frantsay zay avy amin'ny mamany zany. De zay lafin-javatra roa zay mahatonga ny frantsay efa somary mandeha mifo am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy ametraka filoha zay manana firazanana tsy frantsay pura zany. Fatatsika ohatra Nicolas Sarkozy fa manana firazanana hongrois izy avy any Hongria de zany rehetrarehetra zany nanahirana tamin'ny Frantsa zany. De somary tratra zay adevitra zay Anne Hidalgo de tsy nampoziny rehetra mihitsy ny aty amin'ny hoe raha isandrato ny vatony tsiponina nefa be ny tanàna zay amina toerana ngeza be any Paris. De ndao tsika andeha lavidavitra kokoa amin'ny adevitra zany. Ny tombana aloha zany zay tombana tsy stress ty tombana tena mandeha ao anatin'izay hoe fiaonana tena efa professionnel mihitsy no ataon'ireo mpanao an'izany asa fanombanana izany, midina makany amin'ireo vaoaka frantsay manao fanombanana ho any amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ara-piarahamonina, manao fanombanana any amin'ireo fikambanana ary dia misy ny azy ny fitaovana hiatran'izany fanombanana zany na ny tombana izany zay efa tena informatisé tanteraka mihitsiny ary misy karazany maro fomba anaovana izany. De eo no ny amin'ny alalan'ny fidinana amin'ny vatana an'ireo vahoaka frantsay, fa eo ihany koa amin'ny alalan'ny internet zany satria ny azy moa zany mazava ho azy ny agence zay miandraikitra am'izany fanombanana zany de misy vondrona mpanao gazety, vondrona mpitsara, vondrona mathématicien marobe no mivondrona ao anatin'izany zay mahay momba ny tena resaka statistika etony zany. De nisy ny karazan'ireo hoe sehatrasa secteur rehetra zay andehanana ao anatin'izany fanombanana zany, de reny rehefa mandeha rehefa aveo no mitambatra faran'izay aingana zany ary misy fitaovana goavamby mihitsy ampiasaina izy ireo de mamoaka am'izay tombana zay. De iny tombana iny zany na le sondage iny zany mandeha makany am'lay fanekekeza an'lay résultat. De zay le tenentsika tsy stress mihitsy ny azy satria efa nisy isaky ny débat
zay natao nandeha aloha tamin'ny voalohany zany ny hoe reto ny candidat de natao ny sondage de namoaka any Macron sy Marine Le Pen ary Jean-Luc Mélenchon na Zemmour teo eo foana zany lay karazany le tombana zany de nandeha ndray ny débat samihafa de isaky ny débat mandeha de mivoaka ny sondage isaky ny débat mandeha voaka ny sondage ary io de fomba fiasa ny firenena matanja ohatran'izany ny Amerikanina taditsika tsara zay nataony Amerikanina zay hoe izy anao andresa ny démocrate sa ny républicain de rehefa mandeha le débat de arakaraky mivoaka ny débat eo efa manana logiciel ngeza be ny mpanao an'izay sondage zay de efa m'inscrire daholo ny akamaroany ny olona rehetrarehetra de efa mandeha le tombana ao anatin'izay de iny no mamoaka an'izay résultat an'izay débat izay ny hoe zao zany sondage navoty eto ohatsy Biden tsy navoty eto i Trump navoty Trump teto de voty eto Biden zany de neny frantsay koa efa firenena mandroso de efa miroso lavitra be ny azy ary fantatra ny azy hoe karazana olona ohatry ny ahoana ny cible ao anatin'izay marina fa ny électeur ny cible ao anatin'izay fa efa mazava hoe raha tato amin'ny région zao raha tato amin'ny arrondissement zao dia reto no nanaovana fanadihadina tato amin'ny secteur zao reto nanaovana fanadihadina tato amina fiarahamonina civil ohatran zao reto nanaovana fanadihadina dia boky be ny azy mandrafitra izay mamoaka an'iny logiciel ngeza be iny zay statistika iombonana zany de mivoaka anatin'izay nylay antotanisa zany ka efa fantatry ny antotanisa nandritran'izay fotoana isy ny fampelezakevitra zay ny hoe ireto no andrombaka izany fividiana zany de teo ny nahafantarina fa Emmanuel Macron sy Marine Le Pen i Marine Le Pen tsy nahagaga hatramin'izay fa teo foana izy nitazona zay larina faharoa zay aratsy faharoa izy de fahatelo fa amin'ny akabeany teo foana zany fa saika zany ny ao natao anatin'izay ny toerana nisy socialiste de eo amin'ny faharoa na fahatelo teo foana fa tamin'ity ndray mitoraka ity dia taty amin'ny larana fahafolo no nisy any Anne Hidalgo zay avy amin'ny parti socialiste zany de zany koa anisany nahatonga hoy ny mpanao fanadihadina frantsay sy ny mpanao gazety frantsay hoe nahatonga le taux d'abstention maro satria lay vahoaka frantsay zay amin'ny akabe nanana le fironana socialiste io dia somary nalahelo any tao anatin'ilay situation nisy any lay antoko misy azy de mba neritreritra ny aminy hoe tokony hanana olombavao hafa iveran'ny Anne Hidalgo izy ireo kanefa tsy nanana an'izay teny hoe poids lourd afaka niarika fifidianan'izay fa betsaka ihany koa nanombana tamin'ilay primaire zay nahatonga le Anne Hidalgo itonga ao anatin'izay hoe candidate izy de teo amin'le hoe nisy zay manipulation an'ilay primaire zay ka nahatonga azy ho candidate zany de mibaby ny parti socialiste tamin'iny résultat iny amin'ny fahaefatra amby roapolo volana aprily zany de ray amin'ny Emmanuel Macron sy Marine Le Pen no hosafidiny frantsay ao anatin'izao deuxième tour zao fa omaly alina ihany de fa samy nanao fanambarana ny andany sy ny ankilany mazava ho azy Le Pen Marine zany sy Emmanuel Macron fa rehefa tena miaino an'le fanambarana de tena mahafinaritra miaino an'ilay fanaovan'ny olona politika reo olona tany amin'ny quartier général na QG zay mifiantsika azy rehefa hoe QG zany de quartier général taloha izy io de hoe PC poste de commandement ho any taty amintsika tateo ary amin'ny PC andray ihany ary amin'ny PC andray ihany poste de commandement zany miainga daholo ny fobaikona zany iatrehana ny fividianana de ty ndray quartier général na toera pivorina na mpamatana an'ireo mpikatroka zany de tany amin'ny quartier général Macron fa de tena enjana koa ny kabarin'ny Macron fa na izany de nanao appel izy am'les autres candidats à part ny Marine Le Pen zany i sera allié aminy ary tena niantso mihitsy izy an Jean-Luc Mélenchon zany ny amin'ny hoe zava-dehibe ny manao barazy ny extrême droite satria io foana zany fomba firesaka le Jean-Luc Mélenchon hatramin'izay ny amin'ny hoe barazy am'le extrême droite tsy hiakatra am'le fitondrana resako amintsika eo rehefa aveo zay hoe inona ny position le extrême droite io le taritiny ry Marine Le Pen ao anatin'le rassemblement national zany fa tsy ampy izy Macron ny am'le hoe barazy fa tokony hisy fanapahan-kevitra mifanaraka am'izay mba hahafana mamoaka ny la Frantsa zany ao anatin'izao danger zao satria ny effondrement économique sy ireo tena resaka mahaolona mihitsy sy no avy ny Frantsa mihitsy ny voadona raha sanatr'izany nambaran'izy ireo fa tafiakatra eo amin'ny fitondrana ny rassemblement national taritiny Marine Le Pen ny extrême droite zany no isokajina andry Marine zany
fa atreto aloha zany satria eo am'izay mandeha le kajikady samy hafa zay le tiako tenena arao tsara ny zava-misy any ivelany fa mba misy zavatra azo iainana ihany zany amin'ny fomba fanaovana politika ary mba misy zavatra mba mila saitsaina ihany amin'ny fanaovan'ny firenena matanjaka politika tahakan'izao fa hatramin'ny alina moa zany de misy an'le soirée électorale de nanaraka an'izany daholo ny rehetra hoe ahoana sy ahoana zany position izy ary zany efa manohana amin'ny Macron de efa fantatra zany zao raha ny anohana amin'ny Macron ao anatin'izany a Valérie Pécresse, ao anatin'izany a Anne Hidalgo, ao anatin'izany a Yannick Jadot avy amin'ny maintso, ao anatin'izany ihany koa i Fabien Roussel zany a zay a avy amin'ny parti communiste frantsay zany. Reo aloha zany efa niteny fa ny tena andrasan'ny rehetra zany satria ny ambony zany a maivambato kely ihany a na i Philippe Poutot io a na Nathalie Arthaud a dia saika aotra isanjato sy i Jean Lassalle zany a fa ny tena andrasan'ny rehetra de ahoana amin'ny position ny Éric Zemmour sy Jean-Luc Mélenchon satria le roapolo isanjato ny Jean-Luc Mélenchon io efa raiky amin'ny roapolo isanjato io zany raha farany vovaraha azitsika tena miasa be sy lay fito isanjato ny Éric Zemmour zany. Reto moa samy mody faniny eo na Éric Zemmour zay ohatrany natao zay fomba nandrotsahana azy mba ahafahana manakaparetaka ny vatony Marine Le Pen satria ala fois ohatrany manana fomba fijery mitovitovy amin'ny Marine Le Pen ihany ity Éric Zemmour ty. De ngia Mélenchon zany am'izao fotoana zao no tena ady hevitry ny rehetra ary io le nanova amin'ny Marine Le Pen na nanova amin'ny Macron appel omaly ny Marine Le Pen ndray de hoe am'ireo zay tsy mifidy azy indrindra mifidy candidat na nanao abstention no atsony hifidy fa manao appel fa eto manko hatram'izay na laharana faharoa raha misy an'ilay Rassemblement National na Marine Le Pen de zao tsy tafavoaka izy rehefa mandeha le alliance any amin'ny alliance zany no vofoana le Rassemblement National satria tsy mety misy miaraka aminy na ny gauche na ny centriste zany de eto aloha zany a mandeha ny adevitra any ambadika any mazava be ny roapolo isanjato Mélenchon zany a tsy hanaraka any Marine raha le nambarany Mélenchon hoe barrage amin'ny extrême droite zany. Ny Zemmour iny mbola andrasana ny feony zany satria mandeha ny négociation eo amin'izy ireo zany. Zany ny fomba fanaovana politika ho an'ny olona. Omaly any de efa nisy candidat efatra efa niteny na Valérie Pécresse io na Anne Hidalgo io na Fabien Roussel io na i Yannick Jadot ny aminy hoe zay de tonga de anohana amin'ny Macron. Mazava be mihitsy zany fa io tsy mbola miandro ohatry ny antsika hoe satria ny fifidianany ny antsika mbola misy tapa-bolana sy telo herinandro de any anatin'ireo am'izay rehefa mandeha am'izay fanambaran'ny CENI vonjimaika de zay vao misy ACC ofisialy amin'ny fividina voalohany de mbola mandeha am'izay le ady varitra politika ny antsika seza firy ny anay ray zany eny ary de raha manolotra seza ray de miaraka tsika de manao vondrona ngeza be anankiray plateforme de ao anatin'io plateforme io firy zany ny candidat anay zay manana district telo na efatra na dimy androtsaka député raha maro sam'ireo tsika de anoana anao zay le ady varitra politika ho an'ny eto Madagasikara fa omaly ny fifidianana mandeha misokatra ny birao fifidianana amin'ny fito sasany alina efa fantatra ny résultat amin'ny sivy alina manao fanambarana ny candidat hoe zay tonga de manohana Macron na hoe barrage à l'extrême droite tsy mila an'ireo de eto am'izay zany le anankiroa ambiny satria ao le adevitra mandeha de manao consultation amin'ilay staff politique satria ireo mibevato zava-be zany zay adevitra rehetrarehetra de zay le tiantsika tenena hoe na ny lafin'ny fomba fikirakirana fifidianana efa avancé be ny tany mandroso satria tsy ao la frantsay any fa any amin'ireo région zany zay misy any lafiny le outre-mer zany sy le hoe métropole de mandeha le fifidianana any akoatra ny ao Frantsa sy firenekafa de vita vetivety ny azy de mivoaka ny résultat tsy ohatry ny antsika hoe mbola nentina lakana aloha de nivadika ny lakana de lena daholo lay afaidy an'le inony ty le taratasy mpifidianana misy an'le procès verbal na ihany ko ohatra misy manafika ny andalana eny de very lay taratasy na hoe mbola nandeha nalaina tamin'ny hélicoptère fa sary-dalana tena mbola lavitra be ny eto Madagasikara tena mbola misy elanelany be mihitsy zany
na ny endriky demokrasia koa raha mbola misy elanelany be mihitsy satria tena na tsintsitsy fitenena ndreo kandida fa zao izy de mahafantatra hoe ty tombontsoan'ny la France de raha miaino ny kabariny ry Macron zany ianao omaly re mikasika an'ty itsika manana vahaolona am'zany itsika manao an'zany ny etsika zany mikasika ny resaka pouvoir d'achat mikasika ny resaka vidim-piainana lafa mikasika ny resaka piasa mikasika ny resaka toe-karena mikasika aty amitsika zany de mandeha indray ianao miaino an'ny Le Pen na Marine miazy indray aloha de efa fantatra hatram'izay Frantsa ho amin'ny frantsay ihany ary miado am'le 7 millions reo ary tena mametraka mihitsy am'le xénophobe fantatra mihitsy zany am'le kabary sy le fomba mampanao an'izy ireo ary resaka politique migratoire sy resaka immigration zany tena masika mihitsy le Rassemblement national tarihan'le Marine Le Pen zany azy ny endriky ny demokrasia ary zany azy no hitazainy ny fomba fanaovana politika any aminy hoe ity nitsangakevitra ny joronay tsy menatra zay mijoro an'ity ou bien gauche ou bien droite ny centriste de mazava ny centriste manana tsangakevitra ny centriste fa tsy centriste mitady seza hoe marche après an'ilay marchandage-na seza zay ny fanaovana politika ary zay le tiako teneny arao tsara ny zava-misy any ivelany fa ny fahalaniny Macron eo manko zany le adevitra ny ivelany réélection sa reconduction samy hafa zany fa betsaka ny adevitra any de ny réélection zany amin'ny Macron zany moa adevitra anankiray zany sy hoe raha ohatra ka marinina tampoka raha nitonga ao satria tsy fantatra lay approche ataony lay Rassemblement national makany an'le vahoaka mihitsiny ny anazy de ozy izy hoe tsy resaka vote any na latsabato ny atao en 24 avril fa soahana fiarahamonina mihitsiny sy civilisation na vaovao ho an'ny la France mazana be zany faneho-kevitra zany satria tena isafidy tsy le resaka quinquennal ihany na le 5 taona ho avy fa tena lavitra be ho an'le ho avin'le frantsay de zay zany le zava-misy any Frantsa ka raha Macron tonga ao inona mety tombontsoa ara-toe-karena sy ara-politika sy ara-diplomatika any Madagasikara raha le Marine tonga ao inona mety ho tombontsoa ho azo Madagasikara fa indrindrandrindra ho an'ireo mpiavy maro be any la Frantsa zay tsara ihany manamarika fa betsaka tamin'ny malagasy nandeha nifidy tany la Frantsa misy olona avy eto Madagasikara nandeha nifidy tamin'ny la Frantsa satria izy mizaka ny zoam-pirenena frantsay misy andreo malagasy efa monina amin'ny Frantsa zay manara-maso ny zava-misy aty Madagasikara ihany koa mamita didy nifidy tamin'ny la Frantsa satria mizaka ny zoam-pirenena frantsay de ho an'ireny olona reny koa zany sahirana raha sanatriny zany tonga eo zay hevitra entin'ry Marine Le Pen zany fa ho an'ny eto Madagasikara de hoe ahoana am'izay ary ny fomba fijery ara-politika sy ara-diplomatika momba Madagasikara sy la Frantsa raha ohatra zany ka tafapetraka eo Emmanuel Macron zay marisarisa ny fifandraisana Madagasikara sy any Rajoelina de ahoana ny élection 2023 satria tena anao politika am'izay le frantsay tato aloha zany de efa tsy mipasy ny ekipan'ny Sarkozy tary amin'ny Valérie Pécresse fanaokana azy iny satria iny monsieur manana maimizy eto Madagasikara le ranga zay naporisika ny fanonganam-panjakana sy famonona an'ireo filoha afrikanina maromaro Sarkozy iny zany le manao an'le bracelet électronique mandendeha amin'ny gadra azy magaga mbola natongavany tetỳ Madagasikara tamin'ny heritaona fa iny zany tsy tafavoaka iny dikan'izay tsy mipasy zany ny ekipan'ny Sarkozy fa ato amin'ny ekipan'ny Macron zany mandeha mibaolina am'izao fotoana zao ahoana no fomba fijery ny frantsay ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara tsaratsika ny efa mandinidinika hoe African Intelligence efa miresaka foana ny amin'ny fomba fitantanana mpitondra tsy mety am'izao fotoana zay de ozy ny sasany frantsay ny ambadika io ny am'izay mety interview rehetrarehetra ataon'ny mpanao gazety frantsay mikasika ny zava-misy any atsimo mikasika ny Covid-19 de ozy ny sasany frantsay ny ambadika io mikasika ny position Macron tamin'ny Île Éparses izy c'est la France ozy izy Emmanuel Macron de nefa miteny le fro malagasy ny amin'ny restitution de ahoana zany zay position rehetrarehetra zay ary farany teo le tamin'ny fiona Medef le niona de le Thierry aloha ny raisiny le filo malagasy nanao an'le déclaration conjointe
de avy eo niditra tao anatin'ilay lampany Élysée de reo cadrena zay mihitsy vaovao mivoaka tety ivelany reo cadreny filoha Macron aloha lay filoham-pirenena malagasy reo cadrena nalamy matsara aloha napetraka tsara hoe zao ny zava-misy zao mety opposition zao ny tokony fataonao vaovao daholo zany resahantsika zany sy le hoe inona ny fomba fifandraisan'ny Madagasikara sy la France ankehitriny ary ahoana ny position ny frantsay amin'ny fitondrana Rajoelina ka raha ohatra ka confirmé 24 avril reconfirmé ny vahoaka frantsay fa Emmanuel Macron nitondra de ho sadaikadaikatra sy ho sahirana ihany fitondram-panjakana malagasy am'izao fotoana zao am'izay mety opposition politikany ho any 2023 sy ho an'ireo zavatra marobe zay mbola miandry ny famatsim-bola zay no frantsay makany ny firenena rehetra na multilatéral io na bilatéral io référence momba ny ka Madagasikara zay ny fitsinjarana andraikitra eo amin'ny sehatra ara-diplomatika ambony be any amin'ny firenena matanjaka sy ao anatin'ireo vondrona matanjaka zany de miandry izay tsika zay le tiako tenena hoe arao tsara dinio tsara ara za manaiky mavain'ny olona mihitsy fisainantsika politika tsisy sakafo miditra aminay fa politika tompoko io diso safidy tamy 2019 io izao fiditsika lafo am'izao fotoana zao tsy mahinam-bary tsika tsy afaka mampiana-janaka tsika tsy afaka mitsabo tena ara-dalantsika tsy afaka manana karama mahavelo tsika satria vokatra lay safidy ara-politika dikan'izay ekina amin'ny politika ny kapoka sy ny vilaninao sy ny posinao de ohatran'izay ihany koa ny ahafahana mitaratra zavatra ohatran'izao atraiza le enjeu any frantsay atraiza le enjeu any communauté ho an'ny eto Madagasikara de mijery ny élection any Frantsa ianao de mijery ny position frantsay par rapport à Madagasikara misy antony daholo zany zay le mbola hoe marina fa tsy mahaleo tenitsika fa tsika ihany koa mila mametraka n'ilay hoe mahamalagasy atsika zany anefa de tsy tonga atsika ho azy raha ohatra ka tsy misy fijoroana mafy be zany fa ny efa tsapa aloha am'izao fotoana zao de zao marisarisa mangatsitsika tsy moritra fomba hitenena anazy daholo zany ny fifandraisan'ny la France sy Madagasikara ary mety misy ho antony zany angambany lay antony iny a tranga anankiray zay nanamelohany reto mpitondra fanjakany reto ny amin'ny fihetsiky ny frantsay tamin'ny Apollo 21 maimana tamin'ny affaire tony le lièvre tony ara zay a manana le société de sécurité COPS le namonika rano rehefa rehefa nivelana izy am'izao fotoana zao en France beta be ny zavatra amin'ny famatipatotra ny ambadika rehetrarehetra any de zay zany hoe vita io fifidianana frantsay 2022 io manomboka mamofopofona an'izay zany zava-misy eto Madagasikara hiatrehana 2023 ndrosianina te hitsabaka ndrosianina te hametraka tongotra ny sinoa mbola mitsapatsapa ny Amerikanina ohatrany tsy de te hiditra lalina tsony ny frantsay mbola tsy manaiky fa anay Madagasikara mila rahantsika maso zany rehetrarehetra zany satria isika matoy edivany reo firenena vavety de mba mieritreritra ihany manana an'izay tanjaka indrindra ara-toekarena sy eo amin'ireo resource zay ananantsika zany zay ny amin'iny niniko nitondrana fanazavana tamitsika zay mba atonga atsika zany matakatra tsara ny hoe misy zavatra miodikodina be mihitsy a maneran-tany ary rehefa miodina li satria tsika vonina zany zao andray ny député Jerry Randriambolaina zay efa ao ambadimbadika ao de fa zay tiako tenenina amitsika ny hoe mila manara-maso tsara tsika mila manara-maso tsara tsika ary ny amin'ny fomba fanaovana politika koa amin'ny antoko politika raha vao tsy de nyzao de efa miomana de sahirantsika fa raha nisy hoy antoko tena nanana amin'ny maizy azy amin'ny parti socialiste za fa tena nenjera any amin'ny ray isan-jato ka ohatran'izay le izy sao ianao mieritreritra fa ianao eo amin'ny fitondrana de ianao matanjaka mandrakizay fa tonga amin'ny fotoana enjeranao tonga de miara mitsipona aotra isan-jato sy ray isan-jato am'le tena atoko majinika ianao le lutte ouvrière sy lay hoe anti capitaliste zany any frantsany na de mbola tseroka ihany zany ho any reto vao sambana nanao politika reto ao any reto vao sambana azy fahefana reto zay mieritreritra fa tena izy ny tena tompony fomba fanaovana politika
tena manana maro anisa de tena manao zay tia natao mihitsiny amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka na tsy mifanaraka amin'ny etika politika ara sy ny lalàna politika mihitsy ny fomba fanaovana izy ireo politika de mieritreritra fa eo amin'ny seza mandrakizay fa io ohatra eo an'ny lafrantsy io firenena vavety nanana maizy azy ny parti socialiste tompoko fa raha isan-jato manana be ny tanàna ngeza be izy ao Paris de tonga de alaiko sary zany so ianao mieritreritra fa manana maizy anao ianao de manana be ny tanàna ianao Antananarivo renivohitra fa rehefa tonga fotoana enjeranao ka naonao manipulation na resaka sondage ary ianao hoe 53% mbola vonina hifidy anao zany tsy mitovy any ivelona fomba fanaovana sondage eto Madagasikara tsy sondage kely mandendeha kely eny amin'ny arabe na le fomba fanaovana an'lizy ary tsy fantatro hoe exactement inona ny tena anaovana an'lizy fa resako io rehefa aveo fa rehefa tonga fotoana mitsipona ray isan-jato ianao nanana maro anisa nanana ny fahefany rehetra teo am-pelatana ny sosialista nanana ny olombe ny tratrevatreva ny tondra nametraka ny tena hoe maizy azy fa ny lavo ny fomba fanaovana politika ho amin'ny vahoaka frantsay zany taty aoriana de mamoaka misemery zaviany ambadika any lay antoko tena kafizin'ny olona voaka de ohatran'izany zao ohatra mazava be ohatra ka ny républicain ny Valérie Pécresse raha ohatra ka makaty monsieur Rallier makaty amin'ny République en marche satria misy foto-kevitra netiny ry Macron voaka nakany amin'ny républicain ihany tonga ty mazava be zany fomba fanaovana politika zany mazava be zany fomba fijoroana zany ary ny azy rehefa gauche de gauche rehefa droite de droite apovoany de apovoany tsy miova an'iny tsy ho extrême droite mihitsy ny centriste amin'ny Frantsa satria inona ny antony tsy manenjika amin'ilay intérêt politika sy le seza fa efa mba tontolo le fanjakana ny Savaravo na Omaly tsy le mivantravatra fitenenana tsony le tompona andraikitra le voalohany ho an'ny faritanina Antananarivo amin'le antoko manoana an'le fitondrana tsy le ohatran'le fomba fanehoan-kevitra de raha zay daholo ny tonga eo de ohatran'izao fa de zao eny de tena mitodika ho amin'ireo olona ao anatin'le fanjakana manaova le retsezaka tena miezaka tsika tena aoka zay ny scandale de etra mba mahitsitsy daholo ny famindra am'izao fotoana zao fa tsy mety io le filomba jereve fa manomboka manova fomba fiteny satria efa kaikaiky le 2023 rehefa misavoritaka Madagasikara de fa manambomboatra paosy sy manambomboatra fitenenana satria zay le fomba fanaovana politika ao aza mitompo teny fatratra mihitsy ka manana maro anisa ianao sy misy fahefana seza sy vola eo an-tananao de mieritreritra fa ianao mandrakizay mienjera ohatra ny parti socialiste ianao de mitomany mihitsy am'izao fotoana zao menatra tsy samby voaka ry an'ny Hidalgo Omaly moa de hoe tena raisiko any de fety zany aloha tena zavatra mahafinaritra zay assumeko fa nalahelo le vahoaka frantsay amin'le socialiste eny ary zay ny amin'iny fa afaka resahantsika reny rehefa tokony ho resahana moa zany fa tsika tsy maintsy miresaka politika efa eto akaiky eto député Géry rava député faly miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandarana miara-manonja zao indray dia miaraba manokana ihany koa ny zareo avany Betsiboka any satria dia nanao zay fiarabana tratran'ny taona zay zareo sy nanao ndray dynamisation ihany koa dia irabaina manokana izy ireo dia miaraba ihany koa ny vahoaka navaka-drantsaka navaka ny tena koa tafaverina somatsara eto amin'ity fandarana miara-manonja ity indray dia ialana tsiny sahady fa somary keritretrina kely fa somary namelimely ny grippe atao ao dia zay ny ialana tsiny kely tomboka eny ary député Géry Randriamolaina eto indray aloha zany tsika mikasiko tsika amin'ny rahalahy am'ty marainy ty de everina fa zava-dehibe ho ampijery CPN indray ny zavatra ho resahantsika eto ianao de anisany solotena ny maro niaraka tamin'ny birao politika tany Betsiboka tany de faliana ny rehetra satria samy nahita an'iny mipoka be misy tamin'ny Betsiboka tany Betsiboka zany de maiva tanàna tsara tanàna reny kandreo raha sy diso mbola Betsiboka ao anatiny
de distrika vitsivitsy eo no mitambatra ao anatin'le faritra Betsiboka de tany anareo a député Jeria de melohany tena andraisanao fitenenana angambany angatahantsika ny namana teknisiana aloha andefa am'ty tato-baovao nataony Germain Menjanary ty sy Manou ny fidinana tany Betsiboka aloha dia iresaka am'izay député Jeria zany ny amin'ny fomba nandraisan'ny olona sy ny zava-misy any de iverintsika amin'ny adevitra dahoara teknisiana teboka telo lehibe no afatra mafonja avy amin'ny sekretera général ny Antokotrika Madagasikara nandritra ny fameloha maso ny Antokotima ao amin'ny faritra Betsiboka androany eo ny fanabeazana maolo-pirenena mba ho sa andray andraikitra ho an'ny firenena ny faharoa dia ny firaisan-kina ny sampikambana mba anatratra ny tanjona ary ny fahatelo dia ny momba ny fankalazana ny faharoapolo taona ny joroany ny Antokotrika Madagasikara zava-dehibe ny fanehoany rehetra firaisan-kina sahady amin'ny fahatongavana maro tahaka izao hoy ny sekretera général ny Antokotrika Madagasikara ny fanomanana ny concertation nationale zay entina anamboarana ny lala-pifidianana sy ny fomba hitantanana ny fifidianana azahoana fifidianana madio sy mangarahara areken'ny rehetra zay aloha ny voalohany andraisan'ny hery-velona rehetra anjara ny fahalambo lehibe faharoa ataontsika dia ny fankalazana ny faharoapolo taona ny tim zay ho atao manerana ny Madagasikara dia ho ankalazaintsika izy io ary ho faranantsika amina fionambe anankiray amin'ny famaranana an'izay fankalazana ny faharoapolo taona ny tim ary ny fahatelo dia zao ny fiatrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena faravatarany amin'ny 2023 mandray anjaran'izany isika tim ary ny filora valomanana no mitarika atsika ao anatin'izany dikan'izay mila miomantsika na ny melohan'ny fifidianana ny ao anatin'ny fifidianana mandritry ny fifidianana manikana fotoana kely hoe raha tsy vitatsika ny manovan'izao zavatra zao aiza no avy ny taranakitsika raha-pitso so rafakapitso ary iza ny tompona andraikitra mahatonga ny firenena ao anatin'izao toerana misy azy zao misy tompona andraikitra zany fa azadiny tsy sitrapohitsika mihitsy tsy lahatra ho atsika ny aina ao anatin'izao fa misy ny tompona andraikitra nahatonga atsika ao anatin'izao fahantranyzao ny mila mijoro isika mampiavaka indrindra ny Antokotrika Madagasikara amin'ny antoko rehetra ny fanajana ny discipline de parti io izay mifandraika ihany koa amin'ny fanarana ny toromarika izay apetraka ny filoha Marc Ravalomanana tsy miala ho azy zany fa raha tiatsika ny miala ao anatin'izany dia mitaky ny fijoroantsika rehetra zany no avitsika no avinareo no avy ny taranakitsika mbola manana fanantenana nareo hoe mbola afaka manova n'izao tantaran'ny firenena zao mbola afaka manala n'izao fahorian'ny vahoaka zay latsaka ao anaty antsana mangitsokitsoko zao izy présidente eo mbola manana fanantenana tsika hoe président koa mbola eo vonona hiaraka amintsika iala ao anatin'izao fahantrany zao ary zay ny tiako hamafisina sy anatanana atsika dia n'izao hoe président efa nanome toky hoe za dia hijoro ho an'ny vahoaka malagasy ary vonona mbola hitarika atsika rehetra hiala ao anatin'izay fahasahiranan'izay noho izany isika aza variana amin'ny ady aza variana amin'ny ady hevitra tsy mitondra amintsika makao anatin'izay tanjon'izay tokana ny tanjona dia ny fiverenany antoko hitantana indray ny firenena ka ampiadana ny vahoaka malagasy izay latsaka ao anatin'ny antsana mangitsokitsoka amin'izao fotoana izao solotena avy amin'ireo distrika misa telo moa no nantsoina hiatrika izao fionana izao isany lavitra indrindra tonga niatrika izany ny avy any amin'ny distrika ny Kandreo taratry ny fahavononana sy fahasahina sahady izany hoy ny atrany ny sekretera général ny Antokotrika Madagasikara ny ary iny ny fitsidera zay nitanterana tany Maivatanana tany député Jeria tonga zany ny Kandreo atao tsara tanàna Maivatanana mazava azy na Betrano ianao tany toerana tsara ngamba mba hitondrana fanazavana ihany député Jeria ny fandraisana ny adevitra ny fahavitriam-pikatroka ny famoazana indray satria ny redynamisation moa zany de hoe fameloma maso zay mazava ho azy ao anatin'izay daholo ny adevitra rehetrarehetra famerenana an'ireo teo aloha ny fifampiresana amin'izay mety ho endriky ny disadisa kely samihafa nisy tany aloha ny fanomezana toromarika sy fiofanana ho an'ireo mpikatroka vaovao sy ny sisa inona ny zava-misy tany zay tokoa no anisan'ny zavatra nafinaritra dia
anisan'ny hoe tena mbola velombolo reo mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara tamin'iny faritra Betsiboka iny satria tena ny fahatongavan'izy ireo marobe dia anisan'ny nafinaritra ary nampiseho zay atao hoe fahavononana amin'ny fameloma maso zay natao tany satria raha zavatra hita tany dia misy olona tamin'izy ireo namana faniry zay mandeha tongotra 3 andro namonjy an'izay redynamisation sy fiarahana tratron'ny taona zay amin'io fotoana io ary izy moa de naneho hevitra sy nandray fitenenana mihitsy le raha namana io fa tena napetsipo ary hoe tena malahelo ny olona zany am'izao fotoana zao amin'ny fitondrana misy zany dia tsy malala fa tsy ny atokotiko Madagasikara tsy malala fa tsy président Ramalomanana no fantany fa hoe anavitra nyty firenena ty zany de ny fahatongavan'ireo olona marobe ireo na dia nisy arakoa ny sakatsaka nataon'ny mpitandro filaminana tany tena anisan'ny nanaitra anay mihitsy le izy satria raha ny nanaovana nio redynamisation io dia mivoaka eo amin'ny 5 kilometra raha miala Maivatanana makaty amina lalan'ny Tananarivo zany tena toerana mitokana kely ambonina tendrombohitra espace anankiray zay izy io ka eo ny nanaitra anay hoe tsy any anaty tanàna akory izahay no nanatrika an'io nanaovana an'io fionan'io kanefa de maro be ireo mpitandro filaminana nanakana ny tomobile zay mitondra an'ireny olon'ireny ao amin'le toerana tsy hamonjy an'io fivoriana io teo ihany koa nataon'ny governorany Betsiboka zay fizarana vary maimaimpona de natsona dao ny olona hoe tonga fa misy fizarana tosika famensy varitsinjo ary zavatra nampime dia tsy nisy afa-tsy olona vitsivitsy ngamba teo amin'ny 10 teo no zaraina ny zavatra fa de nentina fotsiny zany hoe anakorotanana an'ilay saim-bahoaka mba tsy hanatrika an'le redynamisation fa rehefa tapitra fantatry hoe tsisy nininona akory tao niazakazaka namonjy tany am'le le fotoana daholo reo olona rehetrarehetra reo satria le olona nona de nieritreritra hoe sitrany aloha mba mahazo zavatra kely eto de zay fa zay ny zavatra nisy tena hoe anisan'ny zavatra mahavariana hoe any amina toerana tsy eritreretana ohatran'ireny dia misy be dehibe ny raha matahora misy mifandrebirebena ary teo moa zay tena niteny mihitsy hoe tsy avy amin'ny atokotiko Madagasikara mihitsy ny eviny zany hoe fanonganam-panjakana zany tena tsara ho fantatry ny mpitondra mihitsy zany satria raha nasina nge zany efa nisy zany fa tsy président Ravalomanana isarika ny olona mihitsy hoe ampianadratsy ny olom-pirenena andeha hanonga-panjakana zany zavatra efa niainany zany ary efa nilaza izy fa tsy hanao an'izany mihitsy indrindra fa hoe efa kely nge sisa ny fifidianana namana faniry raha nanao an'izany fanonganam-panjakana zany ny atokotiko Madagasikara vao mipetraka io fodorana io de efa natao zay zavatra zay ka zay mba tiako isarihana kely ny mpitandro filaminana hoe ianareo mpitandro filaminana dia ny teny fanevanareo de hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka raha matoa zany le n'olon'ireny mirotsaka anatina grève na mitondro mirotsaka anatina fitakiana ohatran'ireny de tena hoe tena ao anatin'ny tena marary azy izy ary nareo mpitandro filaminana tokony teny an'izay mamebakeo nareo ihany koa fa matonga ny olona mitarika grève ohatran'ireny na midina an-dalambe de tokony mba manery ny olona ihany koa nareo le mpanidraka satria reny olon'ireny mitaky ny zoany mitaky ny karamany ary mitaky ny tombotsoany zay ny dinaneny an-dalambe eny ka tiana tenenina eto zany hoe mba manamaivana ny asanareo ihany koa fanerenareo an'izy ireny mba andohan'ny vola sy ny karaman'ireny olom-pirenena ireny zany iverina ty amin'le Maivatanana satria zavatra nafinaritra be ny zavatra natrehana tany amin'ny fahatongavan'ireo olona maro be ary rehefa nampandraisana fitenena n'ireo olona ireo de tena nilaza ny alahelony laza ny tena hoe marary azy am'izao fitondrana zao ary anisan'izany ny lalana ny kodaoda any raha nytenenina teo misy 3 andro ny olona mandeha tongotra satria efa tsy tonga tomobile intsony lalana makany aminy efa nasarety raha sahika ao anatin'le izy de tena hoe mandeha tongotra noho n'izay hoe fotoana anankiray ahafahana miseho ahafahana miresaka amin'ny fanavotana an'ity firenetsika ity de eo ihany koa ny lalam-pirenena faefatra iny zay anisany tena mampikakaiky an'ny olona satria de nandeha tamin'iny tena ary nahita fa tena ratsy le lalana miaratsy ary miala ao Maivatanana mandrapatonga any Majanga de tena hoe tena efa tena sahikana ny olona ary nireo marika natao namana faniry de any tomobile midina amin'iny RN4 iny sy mahazo an'iny lalana makany Dego iny dia
efa manala miparasoka alohany daholo zareo am'le mikasoka le parasoka am'le midina lalan-draty sy ndraitraketra de zay reo marika nataonay teny an-dalana zay miala daholo miparasoka alohan'reny taxi borosy reny vokatr' zay faratsiany lalana zay de ny tao am'le dynamisation moa zany dia anisan'ny nafinahitra ny atao hoe fandraisan'ny tsiraray anjara ary indrindraindrindra nahitana fahombiazana tanteraka miteo amin'ny resaka fifampiresahana tamin'ireo ekipa tany amin'iny faritra Betsoboka iny ary nafinahitra dia nandray anjara daholo ny distrika zay natsona sy mandrafitra an'izay afaritra Betsoboka zay teo ihany koa ny rectim ny comtim ny foktim ny distim indrindraindrindra tamin'ireo toeran'ireo dia tonga marobe ary nandray anjara mavitsika ary tsy natahotra zay atao hoe raha matahorana ataon'ny mpitandro filaminana zay koa zareo fa de tena sanseo ary indrindraindrindra na ny fiakanjon'izy ireo de nanao an'ireny akanjo misy sariny tia président Ravalomanana reny nanao ihany koa an'ireny akanjo miara-manjonjo rany tony anaovantsika itony teo ihany koa no nanao badisa zay tsy nanana akanjo nanao an'ireny badisa tiako Madagasikara reny daholo zany rehetrarehetra zany de tena naseho andry zareo mihitsy hoe izahay tsy matahotra satria tena hitako famarinany zahay tena vonony izahay hiatrika ny fifidianana ihany koa arak'izay fanetanana natao tamin'ny zareo teo moa zany de tena nahitana fahombiazana be deaibe hitatsika teny amin'ny aina manjery hitatsika tamin'ny sary teo ihany koa fa mbola misy moa zay sary ho aseho zay tamin'ireo hoe atao hoe fahatongavan'ireo mpitandro filaminan'ireo na teny an-dalana na teo amin'ny toerana mihitsy raha tena misy nitsofoka any an-dakozia mihitsy izy ireo na manafalidy mijery inona zavatra misy eto etrety misy fitaovam-piadiana ve any sanatriavana sa inona zavatra konokononona tamin'izany fotoana zany ary fandinihako anazy aloha de ohatrany hoe fanindry tamin'ny hetsika nataon'ireo atao hoe mpikambana anatin'ny taxi tao Antananarivo angamba de nieritreritany zareo koa misy zavatra fanakorontanana koa hoe sanatriavana za moa efa miteny eto hoe tsy avate amin'ny atokotiko Madagasikara mihitsy nitondra an'izay fanakorontanana zay fa ny tsika de tena hoe ahoana no fomba anavotana an'ity fireneny ity zay ny lara-pahamena avy amin'ny président Marc Ravalomanana zay ny lara-pahamena hoe ahoana ny anavotana an'ity Madagasikara ity satria tena fa tena latsaka anaty lavaka ty fireneny ity namana faniry eny ary efa nambarany député Géry Randriambolaina teo ihany mikasika an'izay hoe fanakatsakanana endrika ramatahora nataon'ny tandro filaminana izay sy fanelingelena nietsika tany Maivatanana faritra Betsiboka tamin'ny fananelinandro lasa teo dia angatatsika namana teknisianina andefa amin'izay rona tsara izay miverina indray ny fomba fanao ny mpitandro ny filaminana izay baikoa nyreo gouvernoura sy ny ambaratonga pahefana izay tsy ao anatin'ny lalam-panorenana eto amin'ny firenetsika tahaka izao ny feodiodin'ireo mpitandro filaminana teo amin'ny toerana izay anatanterahana ny mpikatroka tiako Madagasikara ny fameloma maso ny antoko tao Maivatanana androany fietsika izay mampiseho fa miova indray ny asany mpitandro ny filaminana tsy hoaro ny tandroka mivozona fa mpanao ramatahora amin'ny vahoaka ivory sy iresaka tsy nampiemotra ireo mpikatroka izany ary nasehon'izy ireo fa ny fireneny no ijoroany ankehitriny naneo izany faneho-kevitra izany ny tao amin'ny mpikatroka isaky ny faritra ataoko ahoana ijery ny loza manjoa ny fireneko de zao koa ny teny soratra masina hoe raha mbola misy ny farany tsy ho foana ny fanantenako raha manao fampitahana de indrisy fa vahoaka malagasy maty mosary fa tsy maty ny aretina firenena latsaka andavaka fa tsy mihoatra me mandroso raha teo amin'ny 7 jerena mijery atsika manao tombanezaka dia atsika faramandry ny sodany indray lasa loatsika mamperitreritra zany ka zao ny kabary zato ny teny arivo tokana ihany marina de Madagasikara mandroso lavitra ny fanitrana vahoaka malagasy voko ka dia fifaliana indray ny mamely maso amin'ity hoe tena mahafinaritra anay fa mbola manana dady afaka anarina indray ty fireneny ity ny Madagasikara indrindra atsika atao Betsiboka satria ny commune rehetra eto araka napetraka de samy filiana ao anatin'ny fahasarotan'ny fiainany zao ao anatin'ny didy vary zay monsieur Ese amin'izao vanim-potoana zao kanefa tonga mary ihany ny soloteny
miatrika zany tsy nataonay tambany zany satria tianay dady tianay loatra anavitra nyty firenena ity dia manakahery atsika rehetra mpiaro amin'ny tolona marary ny atsika vidina 75 000 nendreo zaraina amin'izao fotoana zao tsara ny alalanareo mizara vary ny gouvernorat mba anakanana an'izao lanomanao mizara vary maimaim-po na izany na tsy zany nefa dia tonga ny tiako Madagasikara reo izy mety sy ireo ihany fa mety misy ihany ny tahotra fa rehefa tonga amin'ny fetra teboka farana ny tantara rehetra avy any amin'ny komina farana Tsimon-Kandreo io no nanenjika ity satria maro le matahotahotra zany amin'le sakasakanaraka rehefa laza io tsy eto reny io na ao an-tranonany na any Kandreo dia misy ny sakasaka dia izay zavatra zay zany mila itsika indray zany manamafy ny sainatsika zay dédénomisation zany dinamisena koa le sainatsika zany mila matanjaka iny izy député Géry nakaka ihany hitan'le sary teo hoe eo akaiky ny lakozia tokoa misy an'le toko fandrahoana sakafo de eo ambaravarana ety amin'ny lavarangana inona moa zany tena karohan'ireny mitandro filamina reny na hoe inona ny tena mba misy fampiresana ihany ve nataon'izy ireo na ny lehibe an'izy ireo tamin'ny tompona andraiky ny antokotiko Madagasikara tany toerana ny hoe fampiresana aloha tena tsy nisy zany hoe raha matahorana tamin'ireo mpikambana zay tonga nanatona le nanatsiky ny fotoana iny zany nataony zareo teny an-dalana mba havitsy an'le mpikatra mba havitsy an'le mpikambana izy le mpikatry io zany ho avy eo amin'le fanasana zany amin'le toerana zany nanaovana an'le fiarabana sy le resaka le dynamisation fa de rehefa tafiditra le olona de tonga fotsiny ko zareo teo tokotany de nisy namana moa tonga teo tokotany teny hoe tsisy ninina natorse fa resaka tena fiarabana tratran'ny taona fiaraha-misakafo sy ny retraretra de teo zareo moa zany tena nanamarina ny fandraisam-pitenenana retraretra sy ny zavatra nisy teo niaritra teo amin'ny adiny ray teo zareo na mihoatra an'izay de aveo rehefa hitany hoe tsisy ninina izy ireo zay vao nandeha fa tsara ho fantatra ihany zany namana faniry fa talohan'io zany anaovana an'ireo fiarabana tratran'ny taona io koa dia nanao hetsika ihany koa zareo mpanoana fanjakana zao zany teo amin'io toerana nanaovana an'io fiarabanan'io ny Zoma de nampiantsony olona tao moa zareo fa nitanay moa zany zay avy tonga tany ny Zoma ariva dia nisy olona vitsivitsy teo amin'ny 10 teo ngamba zareo no nanao azy ohatrany hoe fiarabana tratran'ny taona zany hoe faniembrebena sy atao hoe fanakorontanana an'le saim-bahoaka mihitsy zany mba tsy atotosa somatsara le zavatra natao de izay moa ny hoe isaorana an'Andriamanitra vita sy totosa somatsara ihany ary vonona niatrika ny retraretra mihitsy zany le mpikambana retraretra tany zay niaraka taminay hoe ninina zatra monsieur eto de mitohy foana ny zavatra ataontsika fa tsisy tokony hampatahotra atsika satria dia fiarabana tratran'ny taona fiaraha-misakafa ary nydroso tamin'izay redynamisation ny atokotiko Madagasikara zay moa zany tena natao tany dia vita somatsara le izy de hitatsika tamin'ny vovoatoery sy tany niaina manjery reny zany le zavatra natao tany fa de any amin'ny toerana hafa indray no eritreretina angamba namana faniry atoatsy ny ohatran'ireny moa zany de le zo fototra sy le fahalalahana mihitsy ny voatoatoena satria voalaza ny lalam-pandrenana zany efa nentsika tamin'ny fandaharana zany malaza tamin'ny farany teo zany hoe ny andiny fasivy ny andimy fafolo ny andimy faraika amby folo amin'ny lalam-pandrenana de miresaka tsara zany zo fototra sy fahalalahana zany fahalalahana aneo hevitra fahalalahana manao gazety fahalalahana mivory fahalalahana mivezivezy maro be ny endriky ny fahalalahana ao anatin'izany ary raha miresaka zo fototra isika de ao anatin'izany zo fototra izany ny zo alala vaovao ihany koa zany ho an'ny olo-pirenena rehetra ka lay fomba ohatran'izany ataon'le fitondram-panjakana tena ahitana mihitsy ndraindray le fotom-pisainana hoe tsy mahazaka satria ny fahalalahana sy ny zo mitambatra no mivadika io demokrasia de tsy mahazaka mihitsy ny an'izany demokrasia zany tsy fantatra hoe ny baiko ve mena an'le gouverneur zany tany toerana de hoe ataovy zay atsy hampahombany io na ataovy zay havitsy olona an'io de zay no entina aseho eo amin'ny sarany ny aina manjery hoe tsy nahazaka olona ny tima fa na ho aiza aloha na ho aiza reraka eo nareo fa ny tima mandroso foana ary miaraka amin'ny vahoaka ny tima ary miaraka amin'ny tima amin'ny vahoaka ary voaprofo zany any amin'izay ale rehetra fa zao député Jery
ny Flomar Karavalomana na tsy tonga tany toerana ara dia niona tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny feo dia ny tafa mivatana izy de rahantsika ny afatra meny Flomar Karavalomana zany tamin'ireo apikatroka zany tamin'ny alalany zay hoe fidirina tamin'ny antso Antariby mivatana izay. Kandreo maeva tanàna tsara tarano ireno distrika izay nahitana ireto solotena sy pikatroka tiko Madagasikara ireto afaliana tanteraka no nandraisana ireo pikatroka ny fidirana mivantana an-telefônina izay nataon'ny Flomar Karavalomana. Afatra izay niompana tanteraka tamin'ny famporisiana ny pikatroka osa sy ho tiany fahamarinana izay fotom-pijoronana tokony afatra napetraka ny Flomar Karavalomana. Ametraka afatra aminareo tamelohan zany aloha misaotra an'Andriamanitra fa de tonga maro nareo emiko am'zany feonareo zany tonga maro nareo matonareo sainy ary matonareo mijoro de vonona mialova ny hoavy fiainanareo ary vonona mpianatra zanakareo ary vonona mba ahita zany fahombiasa zany anarina firenetsika ka de misaotra nareo tonga ao nareo tsy maintsy misy foana ny sakatsakana tsy maintsy misy foana ny fampitahorana ary tsy maintsy misy foana ny fandrahonana fa da matahotra fa mino fotsiny ihany ary itonanareo tany miafaka hoe ahoana tokony ataotsika hijorotsika eo fahamarinana hijorotsika eo fanarenana firenena toy nyreny olona latahany anaty miantana lalina mankitsokitsokireny voaka Malagasy ankehitriny any akady lalina be noho izany tsy maintsy vonjena ny fomba famindena azy tsy maintsy amena sakafo aloha ny vahoaka de davina zay amin'ny velona azy amena sakafo izy de rehefa aveo arovana amin'ny aretina sy ny fahafatesana tsy maintsy tsabona de rehefa aveo ampiakarina izy de rehefa tafakatra izy miasa miaraka am'izay tika tsy maintsy atao aloha zay amin'ny tena voaka fa tena fa tena nona tsy malaka ny koanina tsy maintsy asa atao tsy afaka anatanasa tsy maintsy atao aloha zay zany maintsy aloha zany zao fa ny teny tsotra fotsiny metanao hoe sanina rehefa de matahotra ary mijoroana anao tena hoe anavitra ny firenena mijoro fa reo olona mampitahotra anareo ty anindreo aza manody mahazo azy fa voatena izy reo voavaiko izy reo tsy maintsy ataotsika zay afahana mamonjy voaka Malagasy tena mijaly loatra tsy maintsy mahita vahaolana fa za matahotra nareo ka de samy tentamanda daholo nanamafy moa ire pikatroka fa vonina tanteraka ny anaraka sy anatanteraka ny baiko avy amin'ny Flomar Karavalomana. Ny targetra dia ny fialana izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka Malagasy sy ny firenena izao aoriany ny fifidianana na hoelana hoaingana no anatanterahana izany. Iny no afatra zay nentin'ny Flomar Karavalomana ho an'ny vahoaka atao Maiva tanàna faritra Betsiboka zay nisy distrika telo moa zany tany antoerana ny amin'ny fahasahiana mijoro zay tena zava-dehibe nambarany président Mar Karavalomana na eo aza ny sakatsakana ary nanambarany ihany koa ny amin'ny hoe tsy maintsy havotana ny vahoaka ary misy fomba hanavotana ny vahoaka ny fanomezana sakafo ny fanomezana fitsaboana ary ny fanomezana asa ho azy ireo zany ao anatin'izao tena fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy izao fa zahay todika kely ato amin'ny deputé manahoana ny vidim-piainana any nahazo tatitra momba izay ve ianareo rehefa ny tafa ny ona sy ny teny amin'ny lalana teny angamba mba tsara ihany deputé Jerry ny ahafantarany be sy ny maro an'izay satria raha miresaka vidim-piainana antsika de ohatry ny Antananarivo sy ny manodidina sy ireo vahiny tonga eto ihany mitantara fa ianareo tany toerana de mba tsara ihany mba hahazoana an'izay vaovao zay. Ya raha ny zavatra hita teny an-dalana aloha zany dia anisan'ny tena hita mihitsy manomboka ataontsika eo andrano velona de efa nahitana taratra an'izay atao hoe vidim-piainana zay satria isaky reny le lalana ratsy reny na le tetezana ratsy reny dia mitangorona eo mpivarotra maromaro amapolopolo mihitsy zany izy ireo ary mifandrombaka tena miforsianao mihitsy rehefa tsy mividy ianao dia mirona izy hoe mangataka ary ianao moa zany ndraindray tsy mahatrindrendray hoe tena hoe fantrany le olona de
mijery any miezaka mividy zavatra kely midiny eny na mba mame kely an'izy ireo zany ohatra zay ko ny tany Amaivatanana na tafahoana kely tam'ireny atao hoe olona zay hoe tena sahirany reny tena dia mitaraina ary tena hita mihitsy hoe tena miakatra ny vidim-piainana ary ny zavatra hita raha tanenina teo de hoe mpivarotra amin'ny BDB amin'izao fotoana zao amin'ny lalan'iny sy amin'ny toeran'iny zany zay atao hoe fahitana mpivarotra BDB zay amina firenena anankiray dia ahitana takatra zany zay atao hoe fahantrany le firenena zany io moa zany efa iainana rehetrarehetra Madagasikara nefa miaina an'io ary ny zavatra manahirana fotsiny de amin'izay tany dia miresaka ireo olona reo hoe tena tsy vitan'le hoe fangalarana tsotratsony zany ihany na eo ihany koa hoe fanendana tsotra fa tena misy von'olona mamono olona mihitsy zany hoe efa tena nona ve le olona sa fa tena hoe tena mijaly le olona de na olo-patatra raha mety vonon'izy ireo alangalarina ireo de fahafantaran'le olona manao ny ataony angamba mahatonga anazy mamono an'le olona tena ho faty nefa de ny zavatra alainy amin'izany fotoana zany de tena hoe zavatra tena hoe tsy hoe vola be amina tapitrisany fa tena hoe zay ny koditry le olona sy any aposin'le olona no amonon'le olona le olona zavatra BDB mifamaofao anatin'le fiainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao tsika mieritreritra hoe eto Antananarivo miaina an'ity tsy fahantrana sy anina rehetrarehetra ity fa na vahoaka any ambanivohitra de tsy afaka mamboly tsony satria na zareo any ambanivohitra zao de tena hoe zay zavatra volivoleny dia tsy izy mioty azy zavatra opiny tsy izy mivelona amin'le izy na mivarotra an'le izy fa dalon'ny olona sy tena hoe angalarin'ny olona daholo zany de zay ny tena hoe saritana ny sain'ny mpitondra fanjakana hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao za eto te hanatsidika kely fotsiny hoe raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao sy ny zavatra hita namana fanidy dia efa tsy de tena mirona ny amin'ny resaka fampandrosoana sy resaka tena hoe fanavotana firenena zao ny saina mpanao politika sy mpitondra amin'izao fotoana zao fa efa mieritreritra irona ny anatin'ny fiatrehana ny fividianana amin'ny heritaona ka aiza ho aiza zany ny farim-piaina amin'ny malagasy zany hoe amin'izao fotoana zao hatrany hoe izy indray no mpitondra vaovao hitondra indray zany amin'ny 2023 ka ao ny tiako hisarihana hoe tokony ho jerena kely ihany ny fiainam-bahoaka alohan'ny etrehana ny fividianana amin'ny heritaona zay indrindra no evade antsika amin'ity loha hevitra anankiray ity satria ny fiainam-bahoaka io fiainam-bahoaka io no mahatonga ny vahoaka mihetsika amin'izao fotoana zao mitaraina amin'izao fotoana zao ary tsy misy zay tsy hahenona sy tsy hahitana fihetsehana député Jerry mahakasika indrindra nyity resaka zava-misy iainan'ny isak'ireo sokajina andraikitra rehetra sy ireo olona pirenena rehetra ny amin'ny tsy zakanay tsony tsy mbola nisy tahaka ity tena fadiranovana loatra lay firenena le vahoaka malagasy ary tena mihinany tsy fihinana kanefa ozy député Rambo zay hoe na le tsy fihinana ara tsy hitanao tsony le hoe mihinany tsy fihinana de inona le tsy fihinana raha tsy hita tsony hoe tsy misy le zavatra tsy fihinana lefa hoanina ao anatin'izao loza mahazo ny firenena zao de lasa ahitana fitokonana tsy fitokonana eroa ary rehefa enona le fitokonana député Jerry de miodikodiny eo amin'le hoe tsy naharaika-rama ny esorina ny indemnité tokony hosotrianay sotranay ary tsy mahafapo anay ihany ko ny fomba fikarakarana tamin'ireo zavatra maro zay nandaninay fotoana réquisition ohatra tamin'ny resaka Covid-19 sy ny sisa de ny tsy andalina nefa tsy manana vahaolana le fitondram-panjakana fa ny ataony de mitandro filaminana ihany mandeha manaparitaka n'le fihetsiketsehana mpitandro ny filaminana ihany zay manapoka ny bomba mandatsa-dramaso tsisy tsony zany communication azo atao na eo amin'ireo mpitaky na eo amin'ireo tompon'andraikitra fa dia ny fiatrehana mpitandro ny filaminana an'ireo mpanao hevitra zany zay ny communication zany hoe lasa communication lacrymogène zany no misy amin'izao fotoana zao fa tsy communication eo amin'ilay concerné an'ilay fitakiana député Jerry ya zay indrindra namana faliry ny tiako sarena ny sain'ny mpitondra satria inona moa ny antony tena izy siny zao tsy fandriam-pahalemana tena hoe miparitaka ataky firenentsika ity zao vokatry ny tsy fanananasa vokatry ny tena hoe fahantrany le vahoaka de mirona any anatin'izay tsy fandriam-pahalemana zay satria tsy mihinana vady aman-janany marariny zanany na vadiny tsisy mitsabo de lasa mirona any anatin'izay zavatra raika za mbola isorako mihitsy ndreo atao hoe olona mijirevy
zay mitaky le tambo-karamany a mitaky ny borsa ny mpianatra mitaky ny hoe mba isiny karama voaloha ara-dalàna fa tsy mironany am'izay hoe manatevina an'ireo hoe dahalo na resaka mpanentaka indray zany a reo olona rehetrarehetra reo tsy maintsy andeha am'izay raha ohatra ka tsy vita amin'ny fanjakana no mandoa ny tambo-karamana izy ireo ary izy ireo koa tsy hoe tehidina eny an-dalambe fa tena fa tsy misy hoanina tsy manakoraisina zay mahatonga an'izy ireo miray hevitra mitaiky an'izay tombotsoan'izay ka tsara ho fantatry ny fanjakana zay zavatra zay hoe matonareo a mitondra ny firenena io a dia tokony efa mahafantatra sy manapo ny zavatra tokony ataonareo anisan'izany ny fijerevana an'ireny borsan'ny mpianatra ireny a ireo tambo-karaman'ireo olona zay mitaky an'ireny a na ireo syndicats koa ary de tena hoe mitaky zavatra marobe zay tena hita hoe tsy mahomby eto amin'ity firenena ty ka mpitandro filaminana moa iny de hoe bakony izy a mba tsy sin'izay atao hoe fidinana an-dalambe mety teraka fikorotanana zany ka za koa nefa de manentana an'le mpitandro filaminana mba presena ihany ko ny mpitondra fanjakana na zay tompona andraikitra tokony andray andraikitra am'izay fandoavana an'ireo borsa mpianatra ireo na reo tambo-karaman'ireo olona zay mitaky an'ireo zavatra ireo a mba tsy anabe ny asanareo mba tsy anaovanao raha matahora ny vahoaka satria nareo a de tena hoe teny fanevanareo de hiaro ny vahoaka sy ny fananany nefa ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao de tena hoe manao raha matahora ny vahoaka zay mitaky n'le hoe tombotsoa amin'ny manokana sy tena hoe karama zay zany ka zany rehetrarehetra zany na manafaniry a dia mila jerena vahaolana eto amin'ny tany sy firenena satria mitombo andro aman'alina raha resaka knapsa koa zao de ohatran'izay eo ihany koa ny resaka taxi zay raha mahafantatra am'izao fotoana zao ary anisan'ny hitan'ny tena moa zany de hoe ny taxi zay nangataka fahazahoan-dalana hitaky ny zavatra tiany ho takiana no tsy mena lalana fa reto taxi moto zay tsy ara-dalàna zay atao hoe tsy mahazo alalana na hoe tsy mandoa aban'ny any moa zany droit de stationnement na koa tsy mandoa etra amin'ny fanjakana no namena lalana indray a andeha hidina an-dalambe ka zany rehetrarehetra zany raha tsy mitandrana ny reo zay namea lalana an'izy ireny na ihany koa raha tsy misaina ihany koa le vahoaka zay hoe aentina ampediana raha fahitana zay de efa ampediana le mpiarabelona ndraiky le izy namana faniry tsy resaka hoe fierovana andrakoto na fierovana andrabe fa tena fampediana le vahoaka zay tsy mandady arona fa de isorana ny vahoaka tena mieritreritra le vahoaka malagasy a tsy tratran'izay zavatra zay hoe ndray tsy mena lalana ndray mena lalana zay tsy ara-dalàna le ara-dalàna mangatadalana tsy mena lalana de nalefo reo zavatra reo a mba ampediana an'le vahoaka raha fahitako anazy a hevitra manokana zay ka raha ditso de averina ty amiko fa zavatra mety nitranga zany zavatra zany a raha sanatria tsy nitanjana ny vahoaka malagasy eo le fomba fampiarana zay lalàn'zay mihitsy député Jerry raha ohatra zany ny tranga tamin'ny sabotsy iny ka tsisy fahatsapa-tena kely akory de mety zava-dozany ny tranga teo amin'ny taxi moto sy ny taxi ville zay mihitsy le izy ary zay ve ny tanjona sy tetiky le fitondram-panjakana satria de tena hoe tato manao ny asa ara-dalàna namelona ny commune n'Antananarivo renivohitra hatramin'izay nge ny taxi efa manarivony tamin'ny alalan'ny patente tamin'ny alalan'ny droit de stationnement tamin'ny alalan'ny mutation licence be da be no mivola ny nampidiry ny taxi ville ao anatiny ny taxi moto zay le nytenen'ny taxi ville hoe ny taxi moto mangalatra ny asanay indray no mena rariny manoloana anay de ohatran'izany le fitondrana gabraraka omaly tamin'ny fandarana Savaravina ny gouverneur Nalamanga zay secrétaire national ny antoko TGV de miteny mihitsy hoe ahoana fijelinao anreto fidinana an-dalambe reto de ozy izy nataony le gouverneur aka io kosa ve efa misy olona mandeha zao de androbany tranonao ka raha tsy zefy zay ozy izy ka tsy aro tena zay nge nataon'le gouverneur omaly de nahitsiny kely aloha le zefa dikan'izay zany tsy maintsy miaro tena le fitondram-panjakana satria zay fidinana rehetra mandeha io zany de very no fanongana-panjakana satria zay ndresany hoe anonga-panjakana reo de varina sy kaky anao de mitejery hoe atraminao vina ny eritreretina zany a fa ity
raha ny taxiville ity zay tsy samba ny taxiville ngeny nanao fihetsiketsehany tsy voasamba ny taxiville nanao fihetsiketsehany am'izay zavatra zay tsy mahalavrary amin'izy ireo amin'ny tontolon'ny asany na ny fanesorana azy amin'ny stationnement zay na tamin'ny andron'ny Ramatoa Laura Valomana be ny tanàna ary de tena ngire foana ihany koa ny taxi de zany zavatra zany ve zay etsika rehetra atao rehetra eto zany de adika le fitondram-panjakana fa fanonganam-panjakana io zay efa loza loatra le tahotra anatin'le mpitondra fanjakana na pneu vaky ara de raisin'izy ireo zany hoe misy bomba lacrymogène zany na grenade mipoka zay zany andraisan'le fitondram-panjakana azy eny tsy zefan'inareo hoe mialatsiny am'le fomba fitenena fa zay niteneny ihany manko naveriko fa nareo koa de olona kanosa ary tsy mahazaka an'le demokrasia napetrakareo satria nety taminareo l izy tamin'ny fotoanandro fahakehitriny izy tsy mety aminareo de milaza moa izy zany fa arao ny lalàna e rehefa manaraka ny lalàna de tsisy olona de tsy misakana ampitandro filamy ka izy arany tsy nangataka alalana teto mba hanao fihetsiketsehana fa député jery mba nahazo alalana ve reny olona efa impiry zay na ianareo solombavam-baoaka anao tatitra ho an'ny vahoaka ary tsy nahazo alalana na ho an'ny olotsotra ny mpanjifa sy rehetrarehetra mba teo any hevitra tsy nahazo alalana de ahoana foana ary nareo nefa miteny arao ny lalàna misy mifanarahan-dalàna metro mifangatahana lalana ve nikanja tokony anaovana fanio-kevitra nataonareo zaridaina de aiza le olona anao any hevitra mikisakizy makery tany menabery problème an'ilay fitondram-panjakana zany de lasa miseho amin'ny endriny fifandomana lay fanio-kevitra député jery satria le fitondram-panjakana ay zany tena kanosa velona mihitsiny fa zay mihetsika rehetrarehetra io na mpivarotra ara zany mitaky hoe aleo zay mba hivarotra amin'ny tena toerana misy anay de fanongana-panjakana zany ho an'le mpitondra ny taxi zany miteny tsy mety aminay ty parking ty fa ataovatra an'izao na hoe tsy mety aminay le akana an'le hoe 10 millions forera na hoe tsy mety aminay le fomba fiteriterinareo an'le resaka mutation fa amboary fanongana-panjakana zany koatra mifelany hoe mangataka mifelany be ny tanàna ny mpianatra zany raha vao mihetsiketsiketsy na votovorona ny akatso fanongana-panjakana zany an'le fitondrany le mpiasan'ny personnel en santé na personnel ny université fanongana-panjakana zany mipiasa ny kromatsy nahazo karama efa 4 volana fa nefa misy volamena mivoaka foana atsy fanongana-panjakana zany satria lay fanjakana zany de efa ao anatiny lay tontolongo fahatahorana sy fahakanosana de zay rehetra mihetsika zay zany le hoe ao anaty trano zareo fa tsy tranquille tsony ny sainy matory ao anaty trano zay zavatra rehetrarehetra makety ivelany zany misy androba ny tranontsika ka io zany de hoe ampangainy ny zavatra nataonareo sy nyteneninareo ihany ianareo ka rehefa miseho le izy amina lafiny zavatra zay tsy misy fampidirany de misavoritaka le mpitondra fanjakana tsetsatsetsatsyatra satria eniko manko izy io alina tamin'ny fandarana savaravana député jery fomba fijerinao aloha an'le tranga tamin'ny sabotsy iny raha zavatra hita tamin'ny sabotsy de zay mihitsy le izy ao le tahotra ny fitondram-panjakana de manao zay hevitra rehetrarehetra anakanana zany ny atao hoe fitakiny ny olona rehetrarehetra ary efa niteneniko teo hoe zava-doza be iny raha tena hoe raikitra amin'ny fandona teo ny taxi moto sy ny chauffeur taxi tena hoe tena nisy ady tena atao tsika hoe tena fatiny kararana sanatriavana tiako tenenina fotsiny hoe zavatra ohatrany zany tsy fanao tsy fanao amin'ny tany sy fireneny de ampiady ary mahagagalizy nge député jery mialatsy indrindra teo amin'ilay fanomezan-dalana an'le taxi moto de io melalalana ianareo de mano tamin'ny 4 avril de 7 avril zany valiny commune le fanomezana de ery ambany misy olo mirary fahombiazana ho anareo ka zay indrindra le izy hoe tena hoe appréciena mihitsy zany ifandona le vahoaka malagasy ary zay ho anisorako an'Andriamanitra ary indrindraindrindra hoe tena isorana vahoaka malagasy tsy voasarika tamin'izay reo olona zay natao hoe nanao zay fitakina zay na nahazo alalana na tsy nahazo alalana fa reo moa zavatra hitatsika hoe voasambotra le présidentin'ny taxi dia nanao fitakina ary nanao tena hoe fitakina hoenjana izy ireo tamin'ny androany raha fahalalako anazy raha ohatra ka tsy mivoaka tao le présidentin'ny taxi fa nafantatra ihany koa ny mpitandro filaminana hoe hoenjakenjana nanomboka androany mety zavatra nitranga
nataon'ireo chauffeurna taxi ireo namana faniry raha tsy navoaka aingany ny présidente iny raha fahitako ny fandraisam-pitenena nataony zareo teo hitako tamin'ny aina manjery ka dia nety ihany koa zany nataon'ny mpitandro filaminana namoaka niny présidente ny taxi iny fa raha tsy zany mety nisahatra nanahirana ihany teto raha zareo fitakina nataony zareo reo no hoe ny faratamin'ny hoe fanagadrana ohatran'ireny zany satria na fomba mipataina an'le olona sindraidrarehetra ka dia nalefa tany amin'ny teletreny daholo hoe tena tsy aradrariny ary teo koa hoe vehivavy le olona dia entina nkerisetra ohatran'izay ve fa azo no entina moramora le olona dia izay ihany koa mbola isaritana ny mpitandro filaminana hoe ataovy tsara ny asanao rao zalahy ajao tsara ny vahoaka malagasy satria ireo ihany anieny no mandohan-karamanareo ireo ihany no tena misy fianakavianareo reo misy ray aman-dreninareo reo dia tsy misy ohatran'izay fifanajana ny resaka maha-olombelona zay zany dia zay no antony anankiray hoe soa ihany fa navoaka le présidenten'ny taxi zany mba tsy tohizany hetsika zay ataon'izy ireo mba mifahalalako azy zay sary zay mihitsy no alefantsika eto député Jerry zany le sary anankiray aloha zany de manasa antsika teny ijeran'ity sary ray ity mihitsy ny fomba ny jokojokoana any Clémence rary nirina zay mbola nanao fifampiresahana ny amin'ny ahoana zany ary natao satria raha mifahafantarantsika ny vaovao de hoe ny sakanan'izy ireo tery akorindrano teny amin'ny Henri Fraise de nieritreritra hoe eny ara fahaloha zako iona amin'ny olona eny amin'ny Analakely de isy olo tena roa iaraka amiko eny sy ny sisa de mbola nandehatra an'izay le fifampiresahana sy le hoe bon hijanona eto zay ary zay tsy manakorotana circulation mihitsy rehefa niainga avy arya tamin'ny Menabe tery tsara masay zany fa nakasiziny tsara ary tao anaty taxi zareo nanao fanehon-kevitra fa nijokojokoana moramora raha matoa Clémence jerevantsika fotsiny ty fihetsika anankiray ty mba nahitatika taratra ny zava-misy tamin'ny sabotsy teo dahoara rehefa ve mivoalefatsika jerevy tsara le moevoesoa tena mampalahelo mbola misy pour parler fifampiresahana mandeha tsara maka sisiny ety amin'ny trottoir mandeha le resaka eo ny présidente ny taxi ohatry ny mpanao taxi eo ny mpitandro ny filaminana tampika eo misy mijokojoko ato arina tonga de hibata tsotro zao fa alefatsika kelyge raha jerevy kely na manao technicienne mifanehon-kevitra ilay manambonina hatra anankiray mikasika le tsy fisamborana iny fa resaka nentina fotsiny izy fa misy ana rehefa aveo alefatsika zay fa raha tsika manaraka ny sary teo iny lay nisamborana azy am'izay zany lay mibatahina azy am'izay iny aloha zany lay tentation voalohany iny le mbola mandeha fifampiresahana ke tena ilaina foana na any amin'ny Brown eny akantsa fa tonga de misy mijoko ary olona ngeza be mihitsy no hibata azy izy amin'io olona kely mampalahelo le zava-misy de jerevantsika nandeha am'izay zany le fibatana azy rehefa aveo na de nisotomy teo anivon'ny taxi any tsy mandeha any présidentenay jerevantsika am'izay le tena fisamborana nibatana azy niditra tany anaty fiara
tena sanatry nyzany ohatry ny hoe tena kriminela be mihitsiny a Clémence tamin'ny fomba ny samborana iny. Akoatra ny maha-présidente ny taxi an Clémence dia olom-boafidy mpanolo-tsaina ny tanàna ary mbola tsy tonga teny Analakely akory zay fotoana nanomezany sy ireo vondron'olona niara-nanao fanambarana taminy ny fotoana ahafahana maneho hevitra fa teny Akorondrano ary tsy latsaka ny 4-4 enina député Jerry no nanaraka azy. Ary hitatsika na bataina olona kely ohatrin'iny tena mialatsiny indrindra mba mahafantatra ihany tsika ny angezan'ny Clémence mba mahita ihany tsika iny Clémence ary tovavy kely ohatrin'iny dia amikery ohatrin'ireny ny fomba nakana azy. Ho alefantsika eo moa rehefa aveo le tenin'ilay manamboninahitra anankiray hoe tsy fisamborana iny fa fampiresahana kely tsotso reny tompoko tena fisamborana reny zavatra reny. Ary raha ohatra ka nitaky fampiresahana teo anivo fitandrona filaminana zay inotsika fa nisy baiko politika tany ambadika tany na afahan'izy ireo nanao andre satria hoe ataovy zay tsy ahatongavany any Analakely satria raha fantatra kay tao Analakely de nisy soratra zanak'olona ambony lehibe teto amin'ny firenena. Donc tsy le fanehoan-kevitra zany ny tena tanjona koa fa ray anelingelina n'le fisoratana tao amin'ny lapan'ny tanàna satria teo amin'ny lapan'ny tanàna tsy lavitra teo no rendez-vous no nomen'ny taxi ville sy ireo olom-pirenena ifampiresahana tamin'ny sabotsy teo. Zany daholo anie manahirana an'le raharay aiza le zosy fahalalahana maneho hevitra, aiza le démocratie ny dradradradrainareo tamin'izany fotoanany zany 2009 fa tsy démocratie eto Madagasikara, 2018 tsisy an'izany eto Madagasikara, 2017 koa nisy an'izany etsika nataonareo tamin'ny alalan'ny MLE liberté d'expression. De aiza le resahana hoe droit absolu ny vidinana an-dalambe, ny acte mbola tsy consommé, le olona tsy zavatra ngezabe de atahoranao azo nisaina tamin'ny isa teo hoe firy ny isan'le taxi mandeha milahatra manaraka azy. Iza ampitarika azy olona tena goavambe vehivavy kely ohatrin'iny ve de ohatrin'ireny ny organisation na ahafahana zany naka n'ilay mpitarika mahagaga sy mahavarina izy député Jerry. Ary zay nanovantsika na roa samy hafa reny le fomba mbola mandeha le fampiresahana de misy mijokijoky bata ato ambadika aveo am'izay tsy namelana mihitsy raha tsy tena nahetsika mihitsy le polisy le gendarme tena mialatsiny nanao zay fomba nakana azy nampidirina tany anatin'ny fiara sy nitaritana azy député Jerry. Ya raha fahitana zavatra ohatran'ireny de anisan'ny mampalahelo satria raha fanehoan-kevitra olona mitaky ny zoany sy ny atao hoe fahalalahana amin'ny teny dia tsy hita amin'ireny taratra amin'ny zavatra ohatran'ireny zany. Ka mpitandro filaminana ihany koa mety manao an'ireny zavatra ireny izy mba hanamorainy ny asany satria mba entiny hanamporofona hoe zay olona mihetsika eo na manao hevitra eo na ihany koa hoe mety hitondra zay hoe fitakiny eny an-dalambe zay dia hosamborona ohatran'ireny daholy. Ka eto de tena manentana mihitsy ny mpitandro filaminana ary mba miteny mihitsy hoe mba eno ihany koa ny olona sy ny fitaraina ny olona satria tsy afa-manoatra ny ireny olona ireny ary indrindraindrindra hoe tena hoe ny asany ny fidedavany no tena voadodohana sy voatotohana de zay mahatonga anazy mijoro ohatran'ireny. Ka mba tsara ihany koa zany ny fanjakana manana vahaolana satria ireny olom-pirenena rehetrarehetra zay mitaky ny zoany na midina an-dalambe na ireny olona rehetrarehetra zay migrevy dia tokony hidadavana vahaolana mba tsy hatongavana any amin'ireny hoe fanehoan-kevitra an-dalambe reny na ihany koa fitarihan'olona amin'izay hoe fantany mba mety azahoany mitaky ny karamany na mitaky ihany koa ny indemnité-ny na ihany koa mitaky ihany koa ny atao hoe vatsim-pianarana mba ahafahan'izy ireo zany manono fianarana satria ireny olona rehetrarehetra tsy fidiny azy ny andeha hoe ny an-dalambe ary tsy tena sitrapony fa vokatry le hoe tsy fisina sy le hoe tsy fahafahana manono fianarana zay ny takiny. Ka ny fanjakana zany tokony hijery vahaolana aingana mba ahafahan'izy ireny mamaly ny etaetan'ireo olona zay mitaky an'ireny atao hoe fitakiny ireny. Ka mitodika any amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ahako hoe jerevo vahaolana de tsy voahelingelinareo
am'izay atao hoe asa fitondranareo amin'ny firenena zay fa raha tsy mijery le vahaolana ho an'ireny olon'ireny nareo a de tsy ho voasakanareo mihitsy izy ireny am'izay fitakiana ao ataon'izay satria ohatry ny olombelona rehetrarehetra ihany reny rehefa tsy manako hoanina de tsy mainty tady ny hoanina izy ka izay indrindra isaritako any sainareo ihany ko hoe ny amin'ny mahazo an'ireny olon'ireny hoe tokony vo mieritreritra ny grevy ny olona de fa vahanareo ny olonao anatin'le izy fa raha avelanareo midiny endanalambe de ho samborinareo a mitombo foana ny olana zay ohatrehanareo am'izay zavatra zay de mpitandry filaminana koa zany a tena teneniko mihitsy hoe mba apresie koa nyfanjakana ijery vahaolana aingana ary maharitra mba tsy samboranareo olona eny an-dalambe tsony mba tsy andananareo mandeha mandeha falakrimogène ho an'ny olom-pirenena ihany tsony satria ianareo mpitandry filaminana averina foana de hoe hiaro vaoaka sy nyfananany ary reny olo reny efa de teny aminareo mihitsy fa raha tsy voavahanareo koa ny olan'izy ireny ka tratrany raha matahorana foana izy ireny a de tsy maintsy anatevin-davana mpanentaka anatevin-davana ny mpangalatra ihany ko izy ireny satria tsy manako hoanina ary izy inona no ataony eo tsy maintsy andeha hitady izy marary mivady amanjana tsy maintsy andeha hividy fanafody izy hitondra ny eo any amin'ny dokotera izy a de tsy maintsy anatevin-davana ny sanatiavina ingane mba tsy ho zay fa renizaniza na ny tenako zao re tena tsisy hoanina mivady amanjanako ho faty fianakaviako ty androany a lasa rehefa mangataka tsy mahazo a lasa manaonao foana sanatiavina ka aleo mba tsy ho tonga am'izany zavatra zany a ny fitondrana nyty fireneny ty fa de manentana fanjakana hoe jereo vahaolana satria matoa zao grevy rehetrarehetra zao tonga matoa zao fitakina rehetrarehetra zao misy a de tena hoe tena tsy hitan'ny olom-pirenena tsony zay atao anisan'zany tsy fananana asa anisan'zany atao hoe tsy fijerevana tontolo ambany vohatra resaka zezika resaka masom-boly resaka tatadrano resaka barazy be dia be eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ho an'ireo olona zay tena hita hoe mba miezaka ihany fa tsy miandry fitondram-panjakana tsy miandry ny atao hoe fijerevana vahoaka eny am'izay toerana misy azy eny a kanefa vokatry le tsy fandriam-pahalemana ihany koa a dia atao hoe tena miaina ao anatiny zany atao hoe tsy fandriam-pahalemana zany ihany kory zareo zany rehetrarehetra zany zany a no tokony ho jerendry fitondram-panjakana fa aza de variana miaro ny toeranareo nareo aza de variana mijery zay tombotsoa mety hoe ao anatin'n'ity fitondram-panjakana ty nareo fa nareo napetraka ny vahoaka malagasy teo a de tokony mahasoa ny vahoaka malagasy no jerenareo tokony zay tena hoe mahasoa ny vahoaka tsy mba diadiarona aloha ny jerena de avy eo nareo a afaka mijery zay eritreretanareo satria raha ny zavatra misy tsinona de eo re fanondranona volameny reny eo ny arenim-pirenena makady sy makaroa rehetrarehetra reny a zay tombotsoan'olo tokana izy ireny tombotsoan'olo bita izy ireny a fa jereo ihany a le tena fahasairana ny vahoaka malagasy namana faniry ny fanio-kevitra nataony commandeny sergene moa zany a taoriana ny fakana any Clémence iny a no arahantsika vetivety député Jerry afatsika zany makafaka tsara am'ilay trangan-javatra le sy nylay version ny fitandrona ny filaminana zany hoe ilaitsika mahalala an'ireny sy mampafantatra an'ireny amin'ny vahoaka hoe tena izay tokoa ve le zavatra nitranga tena kianja zany marina samy mety hoe manao ny asa ny fitandrona ny filaminana fa tsika ho sika tsy lavitry ny baiko politika reny trangan-javatra reny fa hoenotsika vetivety ny aloha zay a afahantsika miditra ao anatin'izay fanadadiana izay député Jerry vonina ya mikonkenina kely eo namana teknisiana satria misy zavatra tetsika ho resahana ihany manko ny ao anatin'izay resaka zay satria eo aloha zany le hoe mahavehivavy an'le mpitarika eo ihany koa le hoe maha-olom-boafidy azy so eo ihany koa le hoe tsisy hetsika mampididoza ao anatin'ny hetsika zay everina fa fahalalahana normal reny ary 5-10 andro meloa tamin'ny fotoana zay talohan'ny sininy hetsika iny de efa napahafantatra ity mpanolo-tsaina ny tanàna ity fa raha ohatra ka tsy tanteraka ny fametram-pelan'ny be ny tanàna raha ohatra ka tsy mandraindraikitra ny fitondram-panjakana manala ny be ny tanàna satria no reto antony samy hafa ireto ary raha ohatra ka tsy mandray fanapahan-kevitra ny mpanolo-tsaina ny tanàna dia miantso ireo rehetra zay a
manandraraha am'ty commune ity hijoro dikan'izay zany efa nafantatra le fitondram-panjakana fa efa misy zavatra ho atao ary tsy nafeniny zany zavatra atao zany fa efa nambaran'lay mpitarika melony fotoana tsy zavatra surprise an'le fitondram-panjakana zany ary le fitondram-panjakana ihany koa mety manana am'izay mety loharanom-bavao mahakasika amina hetsiketrin'ireny le fiaingana raha teo teneny lay mpitandro filaminana fa eo amin'ny taxi eo amin'ny 30 na 50 iseo zany hoe azon'izy ireo maîtrisena tsara zany ny resaka débordement teny amin'ny lalana raha ohatra ka nisy carnaval na diabe nataon'lay taxi satria fantanina apetraka tejeriny amina hoe fa maninona le taxi moto zay efa nilavina mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo tamin'ny ampaham-bato betsaka mihitsiny hiasa eto Antananarivo renivohitra no nomena lalana hanao diabe ny fotoana zay anaovany taxi ville sy ny olom-pirenena etsika eny ampovoan-tanàna de nefa le taxi moto mbola tsy nahazo lalana ara-dalàna hiasa fa récépissé amin'ny association no azo aty anivon'ny tanàna zany préfecture zany zany zavatra tena manahirana zany lafin-javatra zany e ka raha ohatra zany député Zéry ka hiteny am'izay reto sarety sy posy zay nyroasina eraky ny tanàna reto fa tsy afaka miasa eto Antananarivo renivohitra satria ianao mamevahana an'le taxi moto de mba hiteny koa zany le taxi non le sarety sy posy hoe izay nge niasa talohanareo ry taxi moto fa nareo taty aoriana fa izay nefa niasa fa zao omeo alalana koa zay hiasa hitatitretana eto Antananarivo renivohitra de mba ahoana koa ny zavatra hitrangy eto de raha ohatra indray zany tonga ny sovalim-boatiry ny syndicat mpitondra sovalim-boatiry ka hiteny hoe zay nefa nanao niasa teto Antananarivo renivohitra hatram'izay fondiny personam pasteur Andriamanjato be ny tanàna Antananarivo na Rakoto Vaondretina be ny tanàna Antananarivo na ry PDS Désiré Lalande Renjafy na ry Giolira Zanamasy efa teto foana sovalim-boatiry fa nahilitra izy tsy afaka niasa teto fa zao zay syndicat-n'ireo koa tompoko meo alalana zay de afaka miasa eto koa satria ianao efa manao an'izay tianao atao rehetrarehetra ka dadan'le mizo de mba hiasa am'izay ry zareo de mba miasa koa mpitarika posy mpitarika sarety zay inge nidikan'io taxi moto io zany efa nilavo mpanolotsaina ny tanàna fa zao averina miasa de mirary fahombiazana an'le etsika ozy izy ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo fa zao hoenotsika aloha le tenin'ny colonel mikasika indrindra ny fomba nakana Andramatoa Clémence zany izy aloha no nalaina tsy hoe samborona moa zany fa mila misy différence le samborona manko ohatrany hoe terme tonga de afafa hoe nentina aloha zany izy mila manazava eny satria nanteneny izy hoe ndao tsika resaka aloha antanina ny intention de izy ohatrany salasala sy nytaritary nefa tsy tsara zany hoe mila mazava le resaka eny tsy teny andalana izy fa tam'le fitaritana andreo poli taxi namany zay nanao fihetsiketsehana mila atao zany le resaka fa tsy hoe nentina izy fa tsy hoe nanana fa nentina izy hoe ndao alaina manokana iny zany le reno le kiralo teny zany manahirana ihany entre le nentina sy ny samborona zany fa raha ny fahitany rehetra azy mifampisontomana sy mifampitazomana teo de izy ny rehetra ohatran'ireny ny fomba hanaovana arrestation ana olo reny tsy voasamba nge nisy fihetsiketsehana teto Antananarivo renivohitra de betainy ohatran'ireny rehefa misy olona fa hafa ny olona hoe nentina ny angaviny izy de satria nisy vidéo na alefantsika tamin'ny voalohany misy fifampiresana eo ampitandro filaminana raha afaka alefa kely namana teknisiana le vidéo iny mandeha le fifampiresana fa io le nteneniko hoe nisy nijokojoky tato ambadika iny fifampiresana iny zany tokony toy zany iny mifafantarantsika an'izany Clémence zany olona tsy sarotiny zany anatina adevitra kizy rehefa nieritreritra hoe bon hoajanona zany reto fa misy olo tena tokony hiaraka amiko ho eny Analakely zany hiresaka amin'le olona satria misy olona miandry ahy eny Analakely ohatrohatran'izay manko le adevitra teny tamin'ny fotoana any teny Akorondrano zany dia andraso aloha anao fanambarana amin'ny mpanao gazety zany satria raha fahafantarantsika nisy an'izay koa nataon'ny Ramatoa Clémence mbola tokony resaka amin'ny mpanao gazety izy zany hoe zao zany ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ity toerana ity satria miangavo mpitandro filaminana fa tsy zay ny zavatra nitranga tonga de saika nisy le tsy efa saika fa nisy fibetana le voalohany iny
io hitantsika amin'ny sary io nisy fibedana le tamin'ny voalohany iny a de niembotra le mpitandro ny filaminana tena nisy le fampiresanana e hitantsika amin'ny sary zao satria nisy mpitandro ny filaminana nyresaka tamin'ny Ramatoa Clémence ty zany tokony hoe nitohizana le fifampiresahana fa tsy najanona teo fotsiny na hoe ny angavinona nikisaka tamina toerana hafa mihitsiny hoe eto tsika ny fampiresaka raha mba hikaroantsika maromaro toeresana fa tsy fomba ohatran'izao zany zay le hoe nentina ohatran'izao ohatrany tsy nentina zao ohatrany tsy nentina zao pôzy zao zay zavatra zay mba tenentsika ihany hoe mba arovo le retsy marina fa mahazo baiko hoe fa mba arovo foana ny asy maha olona ny droit ny liberté ny olona mba arovo foana zany satria everitsika io zava-dehibe ny fahafahana miaro an'izany ny hahafahana mitandro filaminana zava-dehibe fa ny hahafahana ihany koa miaro ny zosiny ny fahalalana isam-batan'olona everitsika député Jerry fa tena zava-dehibe ho amin'ny malagasy indrindra vehivavy ilay nitarika an'le hetsika re moa zany ninana lefa foana reny sary reny satria tsara ihany ko hoe mba mazava baoka malagasy re atao hoe mandray baiko amin'ireny baiko omena azy reny satria amin'ny maha-olombelona dia tsy de fanao loatra reny zavatra reny raha tsy hoe fa misy zavatra tena mamofady na hoe zavatra tena mampitahotra de batabataina satria reny olo reny de olona rem-pianakaviana eo ihany koa hoe manambady izy de sanatriavana hoe batabatainao sy batabataina ohatran'ireny le olona fa mba mila mieritreritra ihany zany amin'ny manaraka manao zavatra atao hoe lesona ho an'ny retraretra reny na manafaniry angambany mba tsy hanaonaovana foana amin'ny fotoana manaraka fa zavatra manahirana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena vokatra zay hoe indraindray tsy fahaizana mandray baiko ve sa hoe etam-pobe fotsiny de lasa sanatriavana manaonao foana ary io olona ambany lalana daoly na mpitandro filaminana na ny olo-pirenena tsirairay dia tsara zany raha manara-dalàna daoly amin'ny zavatra rehetra zay atao indrindrandrindra amin'ny asanao de zany retrarehetra zany no mila eritreretina fa io moa zany reny ny zavatra nisy ary adiditsika eto amin'ny miara-manonja no atao hoe mampiseho ny vahoaka malagasy ny zavatra tsy mety satria ny fandraisa ataontsika fandaovantsika zao fandarana zao de tena hoe itenenana ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary eto ihany koa de ampianarana ny olo-pirenena tsirairay avy koa amin'izay mety hoe anjara ndraikitra izy reny any amin'izay sehatra rehetrarehetra misy anazy eny rehetrarehetra eny zany ka itsika eto tsy hoe sanatriavana manakiana fa kosa tena ilaina ny fanakianana mba entina hanatsarana ny zavatra rehetrarehetra atao eto amin'ity firenena satria zany mitondra firenena izany dia tsy moramora zany ary fitondrana firenena ihany koa nefa de anisan'ny tena mora indrindra raha tena mahay mitatana ny mpitatana satria raha zavatra takin'ny olona anie na reny atao hoe grevy miseho reny de tena hoe azo soroana izy reny azo tsabony izy reny ary raha hitondra firenena ianao de efa vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zay mahatonga na miteny ny namana faniry hoe raha isy grevy ho avy fatapatra otrao fa isy grevy de mila mifampiresaka amin'ireny olona reny de tsy midina an-dalambe reny olona reny de tavina ny solution na vahaolana tokony omenan'izy ireny na resaka voly io na resaka fampiresahana io dia mangina ho azy reny olona reny na manafaniry eny ary maraparana ny fandraisanao fitenenantsika député Jerry efa mba mety ho liana ihany ny vahoaka navaradrano ny amin'ny inona ny vaovao any député Jerry ny varadrano sy ny mety eo programme samihafa fa mialohan'izay de amaky commentaire vitsivitsy aloha tsika député Jerry de averiko amin'izay ny amin'ny vaovao navaradrano sy zay mety ho afatra omenao amin'ny vahoaka zay efa liana amin'izao fotoana izao eny ary mahery Edimex miaraba tompoko de miarabanao ihany koa mahery Edimex Adeline Rasoarjona akory aby ia de salama madame Adeline zay ato ararakoto kopakopatanany ho an'ny mpanolotra fandarana MBS miara-manonja sy ny teknisianina mafatrapo masto be daola am'izao fiatomboan'ny herinandro vaovao izao de eny tompoko de misaotra betsaka inadino menjanary de hoe miaraba anareo rehetra de miarabanao ihany koa Iajanirina Patrika Rabary mamonjy soa
miaraba même fanjakana ny olona tamin'ny tsy fahamarinana ny fanjakana misy eto Madagasikara ka mampiasa ampitandro ny filaminana hoerim-pamoretana avelao ny vahoaka noho ny heviny raha tena mambahoaka marina ianareo. Yajanirina ihany Patrick Arandrimamontsy miverina izy sokafy Ambojatovo naty résumé fa nareo ne no milaza fa tsy matahotra grève sady zany monsieur le député IRD firaisana fahadimy nisan'izay fanehoan-kevitra zay misy nataon'ny député ny 5e hoe tsy matahotra grève zay de nefa reny zavatra mitranga tiana rakoto akory faniry faly manano mbola tsara zahay Vatomandry laka esta manoro ny arovana de manano mbola tsara andreo akany salama. I Thomas Paul Thomas salama daholy isika miara-manonja rehetra ato salama ihany koa de mamify vaovao efa niakatra 2 isanjato ny Jean-Luc Mélenchon saingy mbola tsy ampy idirana ny famaranana afaka baraka kosa lay zay moro fa 7 isanjato ny azo nefa lazainy fa 5 isanjato ny frantsay mitovy hevitra aminy dispaik tena manara-baovao ny malagasy tena mahafinaritra be mihitsy zany. Manohar John Alexina salama daholo ambanja ihany efa eto apoditry ny radio saingy indrisy fa tapaka ny jiro am'izao ora anoratako zao de manaraka atao amin'ny FB makasitraka de misaotra Manohar John Alexina reny ny soratsoratra député sady mamarana ihany ianao no mitondra afatra ho anavaratra any zay falina miandry ny afatra fa any amin'ny député. Ny afatra moa zany de tsy de misy loatra fa ny fanetanana foana ny mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara amin'ny district Navaratrano de mitoy foana zany atao hoe fiaonatsika eny niveau commune eny eo ihany koa ny redynamisation zay mbola mitoy foana hatramin'izao de atoatsika dia manomana an'izay atao hoe faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara dia tsy maintsy anjara mavitsika amin'izay ny ekipa ny Navaratrano na ny aty amin'ny national na ihany koa ny fiarabahana any amin'ny district Navaratrano dia eo mpanomanana zany zay atao hoe faharoapolo taona ny atokotiko Madagasikara zay tsika dia zay no efa anitanana atsika rehetrarehetra sahady mpikambana rehetrarehetra sy anareo com team sy ny ekipa ny district ihany koa eo ihany koa ny fok team zay tena hoe mifanerasera mivantana amin'ny solombavam-bahoaka dia maneo zay atao hoe koko sy mandrapitafa ho atsika rehetrarehetra indray tena koa eo ihany koa ianareo zay manaraka an'izao fandarana miara-manondro zao fa dia makasitraka be dehibe tamin'ny fiainonareo hatramin'ny farany dia mirary soa atsika rehetrarehetra samotain'Andriamanitra daholo dia mirary soa anao namana faniry sy mirary soa ihany koa namana teknisianina rehetrarehetra zay niaraka tamiko teto tamin'izao fandarana zao fa ny anamo no fandraisam-pitenenako vita fa ny namana faniry dia mbola hiaraka aminareo ihany izy hatrany amin'ny amin'ny 12 ora any fa dia mametraka zay mandrapitaona mandram-piona mandrapitafa amintsika rehetrarehetra zay indray. Eny ary de misaotra indrindra député Géry Randriambolaina zay solombavamboaka voafidy tetsy amin'ny district Navaratrano ny ara-dalana ary nitondra an'izay vaovao sy famakafakana azo nentina izay. Eto kosa antsika dia hiaraka indray amina zava-misy zay mbola tsy mifanalavitra ny zava-misy teo ihany fa mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena raha iverenantsika ny hoe inona moa no nahatonga ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ny teny amin'izao raharaha izao de misy anton-javatra vitsivitsy izany na inona moa no nahatonga ny olom-pirenena ny vondrona tahaka ny hoe ny mamify ny GNRMDM ny mpandolatsakemiko ny vongi-knapsa reo syndicat samihafa ny joro ny tambatra hatrambivarotra hilaza ny zava-misy mikasika an'ity tanàna Antananarivo ity ary nahatonga ny netsika tamin'ny sabotsy iny de nambaran'izy ireo hoe noho ny fitantanana tsy mety sy kitrano an-trano eo anivo zany commune urbaine Antananarivo zany noho ny tsy fahavitan'ny andraikitra eo amin'ny fandraofana faky sy ny fanamboarana lalana ihany koa ary noho ny vola zay nindramina araka ny nambaran'ny commune avy knapsa atao amin'izany commune Antananarivo renivohitra zany ary nalefa aty amin'ny SMGD zay hitatana ny parking eto Antananarivo renivohitra de rehefa miresaka tsika amin'izay parking zay dia misy adevitra ny Andohany zany adevitra mikasika ny parking Antananarivo renivohitra zany satria tsaroany rehetra fa nanahirany ty resaka izy park aty tamin'le hoe miala eo amin'ny commune ny fitantanana amin'ny parking
zay nahazatra ny rehetra hatramin'izay ny hoe misy parkina maro be teto Antananarivo renivohitra teto nandoro 100 ariary de afaka niantsona teny an-toerana nisy azy ary tsy mila rodateur izany. De nandeha ny adevitra taty aorianany hoe hisy orinasa anankiray manokana zay nyoekeny ny commune urbaine Antananarivo renivohitra tam'izany fotoana androany somary efa elaela zay adevitra zay asana 12 na 13 tanoany dia izany orinasa izany no hitantana ny fiantsonana amina toerana maro eto Antananarivo renivohitra dia isy rodateur ka kajina isaky ny ora hipetrahana zany ny fahafana mandoa an'izany parkina zany. Raha ohatra ka misy ny fandikan-dalàna dia misy ny sazy aloha mifanaraka an'izay de niteraka fimenomenona ho an'ny rehetra zany ary rehefa niteraka fimenomenona ho an'ny rehetra de nsotomony teo anivon'ilay candidat laharana faefatra tamin'izany fotoana zany zay be ny tanàna izy am'izao fotoana zao Andriamatoa André Tsitohaina ny amina hoe hofoanatsika izy park de zay nandrasan'ny rehetra zany mba hofoanana le fifanarahana amin'izy park miverina am'le commune urbaine Antananarivo renivohitra teo aloha ny adevitra satria mavesatra loatra lay sazy zay mety ho napetraka ary tsy de tena nazava tamin'ny rehetra antony communication angambo zany le tena antom-pisiny lay izy park fa ny fanatsarana ny tokony atao ary ny tanàna Antananarivo tamin'ny alalan'ny propagande ny be ny tanàna raha de nametraka mihitsy hoe hanangana parkina sy ametraka parkina ho fameno zay de alolo tsy ahivintsika ihany ny adevitra mahakasika ity izy park ity nataony ny candidat na ny André Tsitohaina fony izy irotsaka ho be ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ndao ary fiara eto Antananarivo marobe isika no efa mitaraina amin'ny fomba fiasan'izy park tsy mazava ny fifanarahana misy eo amin'ny commune sy n'izy park tsy mangarahara amin'ny fitantanana tonga amin'ny fotoana ametrahana lamina vaovao ho an'ny fifamoivoizana eto Antananarivo atsarainy ireo parking misy ary anorina vaovao misy rihana isika fa indrindra hofoanana ny fifanarahana amin'izy park tonga ny fotoana iasantsika ho an'ny zanantsika ho antsika andao isika ho mendrika ny tanànantsika zay aloha ianotsika averina fandroany namana teknisianina alao lamina vaovao momba ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra atsaraina ny parking efa misy zavabe zany anorina vaovao tsika mety misy rihana angambo izay mety mino fa tsy de tena hoe tsy de nare tsara de hofoanana ny fifanarahana amin'izy park reo engeny nampanantenainy ny candidat am'izany fotoana andrany averintsika fandroany any zany namana teknisianina aloha mba hahafahantsika tsara mahazo an'le adevitra azafady indrindra tonga ny fotoana merenana ny zony ireo mpitondra fiara eto Antananarivo marobe isika no efa mitaraina amin'ny fomba fiasan'izy park tsy mazava ny fifanarahana misy eo amin'ny commune sy n'izy park tsy mangarahara amin'ny fitantanana tonga ny fotoana ametrahana lamina vaovao ho an'ny fifamoivoizana eto Antananarivo atsarainy ireo parking misy ary anorina vaovao misy rihana isika fa indrindra hofoanana ny fifanarahana amin'izy park tonga ny fotoana iasantsika ho an'ny zanantsika ho antsika andao isika ho mendrika ny tanànantsika izy iny mitaraina ozy izy ngia candidat ny olona tamin'izany fotoana andrzany mikasika n'izy park amin'ny fifanarahana tamin'izy park fa tsy mazava de ametraka lamina vaovao amin'ny fifamoivoizantsika ka atsaraina ny parking efa misy samy jerintsika am'izao fotoana zao misy fanatsarana ave ny parking efa misy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra anorina vaovao tsika ary misy rihana efa misy parking misy rihana ave eto Antananarivo renivohitra tompoko apetratsika amin'ny fanontaniana izy ny nanambara tamin'iny nandritra ny fotoana fampelezakevitra ary hofoanana ny fifanarahana tamin'izy park ny anafoanana ny fifanarahana tamin'izy park anie no adevitra tamin'izany fa tsy hoe nasorina teo amin'izy park le fitantanana amin'ny parking de nakavola tany amin'ny knapsa 11 milliards d'ariary ahafahana manome an'izy park de omeny any SMGD ny anarana fotsiny zany miova fa misy orinasa ihany hitantana amin'ny parking eto Antananarivo renivohitra
zay inge le zava-misy am'izao fotoana zao hoe ka raha miteny be ny tanàna zay kandidata am'izao fotoana zany hoe mitaraina ny olona fa tsy mazava ny fifanarahana tamin'izy parka de mbola vao mainka mitaraina de mitaraina ny olona fa tsy mazava ny fomba nanesorana an'le izy parka tamin'ny tanàna Antananarivo ka namezana an'le 1.1 miliara zay voalaza fa nalaina teny anivon'ny Knapsa ka nomena ny SMGD ny fitantanana zany ray am'izao fotoana zao. Zay nge le adevitra misy efa mazava ve zany resaka zany de ny tanàna Antananarivo miteny manao hoe tsy ny commune ny commune nanindra anazy fitanana an'izy parka avy eo ndray ny SMGD de misavory takeo ny adevitra de milaza amin'ny mpanolotsaina ny tanàna fa tsy nahafantatra an'io mihitsiny hoe indram-bola ny Knapsa no io adevitra izy parka SMGD io de miteny mpanolotsaina ny tanàna koa hoe tsy nahafantatra ny fisin'ilay SMGD teo amin'ny lafiny fomba fananganana anjany orinasa teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra any. Petsaka ny adevitra mila valiana. Ny foanana ny teneninao fifanarahana fa tsy hoe afindra amin'ny anarana orinasa hafandray le izy parka de mbola mitoy ihany le fomba fiasa zay misy teo aloha. De mbola ny fitaovan'izy parka no ampiasaina hanohizana an'le asa. Zay ingeny zava-misy am'izao fotoana zao hoe de inona ny fahadisoany lay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo raha ohatra ka miteny izy hoe tsy mety zany fa tsy nahatanteraka ny teninao ianao. De inona ny fahadisoany le olom-pirenena nanohana ny antso ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ao anatin'izany adevitra resahany zany. Eloka be vava ve zany satria ny zavatra nambaran'le kandidata amin'ny fotoanandro no hitondrany adevitra taty aoriana indrindra le 11 miliara nalaina nanindra matany Knapsa zay tsy mazava amin'ny fomba nakanazy teo amin'ny lafin'ny procédure ary na eo anivon'ny Knapsa raha mbola adevitra lehibe zany hoe ahoana ny nanekeny ny filankevim-pitantanany Knapsa an'io sy ny mpitantanany Knapsa an'io direction générale ka mpindrana vola 11 milliards d'ariary ho an'ny commune urbaine Antananarivo nefa vola io no miantoka ny fampisitrahana ny réseau an'ireo mpiasa zay ampikambana ao anatin'izany Knapsa zany. Mbola tsy vita zany adevitra zany. Ny adevitra ny volan'ny Knapsa eo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny SMGD sy ny izy parka ny mbola adevitra misy eo amintsika fa tsy mbola tonga ato amin'le hoe fomba namoahana na nanekeny ny mpiasan'ny Knapsa tatana maromano kokoa sy ny filankevim-pitantanana an'izany 11 milliards d'ariary zany. Hatrany amin'le hoe ny statut-n'ny Knapsa ve manana fahefahana afaka apindram-bola fa tsy hoe fametraham-bola samy hafa ny emplacement ny placement sy ny emprunt. Zany mbola adevitra mbola mila hitondrana resaka zany tsy vitavita ho azy zany. De inona ny fahadisoana diso ve zany le mpanolotsaina ny tanàna diso ve zany reo vondron'olona rehetra miteny hoe tsy nanatanteraka ny teniny be ny tanàna. Mbola le resaka fanafoana izy parka zany fa raha apetratsika ny fanontaniana amin'le tanàna Antananarivo de mety hiteny izy hoe ka mbola misy roa taona anie fa na izany naty zany aiza le fanazavana ny amin'ny hoe lamina vaovao mifamovozana ka ametraka parkina vaovao misy riana. Efa nanao an'izany ve ny commune urbaine Antananarivo renivohitra sy le hoe atsaraina ny parkina efa misy stock type takedare no apetraka tomobile rehetra zay mipetraka tonga de takedare ary mampimenimena ny rehetra zany. Zany nge zavatra misy eto de mifanamboarana ny lalana varia tamena miditra centre ville zany napetraka de efa ny fametrahana ilo sy zaridaina manodidina eny Andravoahangy eny Analakely zany napetraka le tanàna Antananarivo renivohitra anie. Fa le nyresahany amin'ny hoe atsaraina ny parkina efa misy de nieritreretiny rehetra zany ity hoe atsaraina ny parkina efa misy ity zany de ametrahana mpiasan'ny commune tena vaovao tsara malala ny asany de andrindra fampidirana sy ny famoahana an'le fiarakodia. Tsy le alefa efa midona tomobile anao fa mba misy fiofanana atao an'ireny olona mamoaka fiara reny. Raha atsaraina zany parkina efa misy traçage mazava tsara mihitsy zany. Raha tsaraina ny parkina efa misy de mba misy ihany fanazavana amin'ny alalan'ny brochure kely na flyers azavaina jaraina eraky ny tanàna Antananarivo hoe raha ho any Analakely ianao reto ny parkina misy ao Analakely.
raha ho any Antaninarenina ianao reto miparikina misy eto Antaninarenina, raha hoe ny Beoririka ianao reto miparikina misy ny Beoririka. Zany natao hoe fanatsarana fa tsy tia fitantanana gorerarera hafahafa ity. De ny olona mitahaka ny lezony mampahafantatra anao hoe zao nge ny tenenao Andriamatoa ben'ny tanàna, le olona indray no anaovana antsy zay. Parikina iny fa ty anankiray ty indray resaka fako. De hoe notsika indray ny kabaringa ben'ny tanàna zay kandida tamin'ny fotoanandro mahakasika indrindra ny resaka samva. De miverina indray tsika rehefa avy eo. Iza zany no amerina ny Savahangy commune. Président Rajoel amerina ny Savahangy commune. Allo hiverina ny commune ny Samva. Tsika ihany no mikarakara ny fako. Mety sa tsy mety? Amizay tsy mifanilika ndraiky teo. Allo ataon'ny commune. Rehefa vita ny asa, voaroaka ny fako faly ny tanàna. Raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am ben'ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa. Mety? Ya, mba apetipety an'le fampiresahana mivaoaka atsika sy ny mpijery atsika namana teknisiana de abio kely am'le resaka fako aloha ty resaka ty mba ho hitan'ny lehibe ny tanàna hoe misy fako tsy voaroakanao eto Andriamatoa monsieur le maire. Misy fako tsy voaroakanao eto monsieur le maire. De atao ahoana zany reo fako marobe raky ny tanàna reny fa iny teninao. Rehefa tsy voaroaka ny fako izy ianao de makanesa ny ampy fa ianao ny tompona andraikitra. De zay le fanambarana nataon'ireo vondron'olona rehetrarehetra reo tamin'ny herinandro iny tafiditra tao anatin'izay ny amin'ny fivangongon'ny fako. De diso le olona raha mihetsika mitaky an'izay nefa ianao ihany no miteny fa raha tsy voaroaka ny fako makanesa ty ampy fa zany tompona andraikitra. De ianao le tompona andraikitra io mihitsy ny saika andehanan'ireo vondron'olona samy hafa ireo tamin'ny sabotsy teny amin'ny lapan'ny tanàna. Hoe atao ahoana ty fako be misavovona eraky ny tanàna ty eny ampovoana arabe amin'ny sisina arabe mibahandalana miteraka embouteillage manatsetsina kanal ozy ny député Rastany. De atao ahoana reo monsieur le maire? Rovina zany rendez-vous vao ekenao hoeny aminao eny amin'ny lapan'ny tanàna ny vahoaka ka ilaza aminao hoe tsy rariny tsy mety rofo ny fako. Tsy mitondra version officielle isan'andro san'andro ianareo. Fa efa maloto afa baraka le Madagasikara, le renivohitry Madagasikara amin'ny alalan'le fako. Maloto maimbo ny tanàna rehetrarehetra fa mbola tsy miazira tsy mireazira ianareo. De tsy mitondra communication officielle hoe izao ny paikady androako fanam'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Tamin'ny voalohany milaza fa hoe ny an'izay ny camion misy panina sy ny sisa fa raha mifantatray efa feno andralanitra. Sahirana koa nareo manary fako eto Anosipatrana satria misy fako warina eto. Donc na toerana anarina fako raha tsy hitanareo fa ny azona an'le seza ho ben'ny tanàna na maika an'le fitondrana. Hoe mba ho volomboasary daholo hatrany amin'ny fanjakana foibe ka hatrany amin'ny commune sy ny solomavimoaka sy ny sénateur. Io no komaintsika io fasankarana. Feno fako ny tanàna zay aleanao rehetrarehetra. Akazomango zao hitatsika zao mamenatr'olona. Enao miantso manao promotion le tourisme hoe mba ho avy eto le touriste. De ho avy eto izy de tsy menatra ve le fanjakana tonga de ndeha haka sary ny lotana Antananarivo sy ny pollution. Ambodivona hitatsika zao ary mibahandalana. Tena mibahandalana mihitsy miteraka embouteillage. De na izany ara aty amin'ny tany mahantra ve de ho atao tsinitsinina le vahoaka raha ohatra ka manao rappel kely hoe izao no nambaranao monsieur le maire, izao ny zavatra nataonao nefa tsy vitanao. De ny setrin'izany samborina zay mihetsika. Setrin'izany torio any amin'ny fitsarana zay miteniteny amin'ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo. Zay le izy fampitahorana ny setrin'izao rehetrarehetra zao. De tsy ne nanao elaka be vava tsy roa amatany mihitsy reo nietsika tamin'ny sabotsy. Nefa ny zavatra nambara itony aza, itony zavatra sy tanteraka tony nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra no tena zavatra tena mamodoza mihitsy. Satria nampanantena tamina propagande électorale hoe zao ny zavatra atao nefa tsy tanteraka le izy. Zay nge le zava-misy
namadika ny fitokisan'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny latsabato any eny dikan'izany de fahatsoana ve no miteny an'izany de miverina ny fanontaniana fa misy ametraka ty fanontaniana ty fa misy vidéo alefatsika eo mbola misy fanjakana ve eto ka raha ohatra zany ka menatra le fitondram-panjakana hoe mpanolotsaina tanàna sy ny vahoaka ny teny an'lehibe ny tanàna de afaka mibedy an'lehibe ny tanàna ihany koa ny fitondram-panjakana be deso lehibe ny tanàna tsy nahatanteraka ny teny nomeny e be deso lehibe ny tanàna nanaonao foana tamin'ny resaka izy parka sy knapsa CSMGD zay nge ny tadiaviny rehetra e be deso lehibe ny tanàna tsy naharoaka ny fako tsy nahavita nanamboatra lalana de mbola ifandrotehana amin'ny ministère ny travaux publics sy ny région Analamanga indray le fanamboaran-dalana manahirana le raharaha fa hinotsika aloha le izy mahakasika indrindra an'ilay kabary nataony candidat ihany tamin'ny fotoanandro volana aogositra 2024 mbola misy fanjakana ve eto de apetratsika amin'ny fanjakana mbola misy fanjakana ve eto tsy mifako ihany tsy miparikina ihany fa zavatra maro be ny resahana eo anatin'izay zay ny atongavantsika amin'ny ady hevitra manaraka indray aorianan'ity vidéo ity fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafo malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asam-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafam-po rariny ve raha ohatra ka mando vola voatafiditra amin'ny fifaninana mpanjakana rehetra misy eto amintsika rariny ve zany azo ekena ve zany misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any misy ve ny fanjakana eto Madagasikara fa inona ary misy eto dia zao ny délestage ny kidnapping sady zany amin'ny andro atoandro be nanahary zao ny kidnapping ny zavatra misy eto de mifalafosa amin'ny fiainana koa ny tsy fananana asy ny fadrobana ny kolikoly ny fanararota-pahefana ny tsindy azo lena sady tsy mariny zany ny zavatra misy eto manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara raha za aloha tamin'ny toeran'ny filoham-pirenena tena nanipogan ahako satria re zavatra rehetrarehetra zay ny resahandreo vao maika mihamafy reo amin'izao fotoana izao za tsy hiverina any amin'le izy nametraka fanontaniana fa izy namaly fanontaniana ny resahako mikasika an'le hoe mbola misy ny délestage ka za mbola foana amin'izao fotoana izao le délestage efa lasa varika Girlande ene le Girlande nahazatra antsika rehefa krismasy fa ny Girlande any amin'ny malagasy 365 jours sur 365 jours misy Girlande jirony jirama mahatonga an'izany adevitra any misy kidnapping eto oui ary ty de mbola teneniko amintsika ihany tsy ny hoe ny karana kidnappé ihany natao hoe kidnapping fa feno malagasy zay tsy nahazatra ary tsy nisy nandritry ny 90 taona malagasy samy malagasy manao kidnapping any etanety be anaty volo any akaiky ny faratsio any ary ambadiky soavina andriny ny tasy any tsara tanàna any Moramanga any Tomasina feno kidnapping reny mpianakaviana akizy kely any Ambatondrazaka parafaravola raha misede samoiny izay tenen'ny député Rabekijano matetika iny fa so tsika mieritreritra foana fa rehefa vazana karana natao hoe no misy misambotra na makakeriny de zay no atao kidnapping non
ny gasy ihany koa mba kidina peny olona io zaza varira maro be le bobo mialatsiny malahelo kely ihany amin'ny resaka amin'izay bobo zay fa zay moa fomba atakarantsika azy fa le zaza varira kidina peny zareo mba ahafahana mivarotra an'le zaza satria misy mividony de kidina pena le zaza kidina pinina ny dikan'izany donc zao fitondrany zao na betsaka an'izany satria noho ny fahantrana sy noho ny tsy fisina azy zany de tonga atao anatin'le ady hevitra faharoa ny tsy fisina asa zany zavatra misy nge zany ny fahalafosa ny vidim-piainana le teneny le filoha ihany ho teneniko ato ny fandrobana zany moa de efa tsy leny pillage économique zay nge fandrobana daholo zany nge culture 2009 zany na manodina sy mitsetitra ny volam-panjakana ka mametraka tompona ndraikitra afaka inana sy iraitsykombakomba am'izany fandrobana nge ny anaran'izany ny fandrobana tsy hoe ty trano ty ihany de misy mivarotra ao de robaina le izy fa zany fandrobana ny anaran'izany fandrobana ny arem-pirenena marobe hitatsika io ny karera de firifiry ny vatsoa ny volamena mivoaka eto Madagasikara de nyresahany aty koa ny kolikoly za moa de fa tsy fakahitana trop c'est trop ozy izy le député Nikongo Brunel de tsy miteny le premier ministre chef de l'administration tena mihoatra lavitra no fitondrany ASVM ny kolikoly am'izao fotoana zao izy ihany no miteny an'izay de avery quoi de apikely ty monsieur le président ny scandale isan'andro de niteny le gouverneur Nanalamanga alina tamin'ny Savaravina hoe mba hoka re olona zay le scandale zay mba manaova asa tsara am'izay nareo izy aloha mipase message be mihitsy alina tena tony be izy ny resaka alina zay ve asa na efa zay ny candidat tenirany zay le mpaneho hevitra rehetrarehetra zao manomboka zao tony daholo zay maneho hevitra fa alina message mipaseny zany de hoe mila miasa mila miezaka aleo mifampiresaka foana de misady rese am'ireo olombotendry rehetra tena mba manaova tena zavatra be da be fa mbola betsaka ny miasa miandry atsika mbola betsaka ny zavatra tsy mahafa-po fa mba niova aloha le langazy niova le izy de niteny izy ny reconnaître hoe le scandale mba hoaka zay de zay le fitondranareo fitondrana feny scandale de reto rehetrarehetra resahany reto zany tompoko miampy mifakona Tananarivo ny parkina lalana tsy vita sy ny sisa etsetra de ametrahantsika fanontaniana mbola misy fanjakana ve eto 2018 dimapolo na efajato ny kapoka amin'ny vary fa nampimemenina ny olo zany hoe lafo mividy piainana fa zao tany Toliaratany ny candidat Iany Rajoelina tamin'ny fotoanandro de nanontany ny vahoaka ny amin'ny kapoka amin'ny vary de namaly reo misy eninjato tsy rariny zany hozy le candidat tamin'izany fotoanandro zany indrisy eninjato ny kapoka amin'ny vary am'izao fotoana zao alefasy le vidéo namana technicien nare aloha Otrinna ny Klaus ny kapoka otrinna ao hoe teneninao eninjato ray kapoka eninjato ny ray kapoka lafo be ne zany tena lafo zany lafo samora ny vidiny bareto otrinna ny Klaus ny kapoka otrinna ao hoe teneninao eninjato ray kapoka eninjato ny ray kapoka lafo be ne zany tena lafo zany de nefa io kapoka na vary eninjato io no référence ny kapoka ny vary ny fanjakana am'izao fotoana zao indrisy telo taona teorin'ny ady hevitra rehetrarehetra lafo be ne zany ozy le candidat amin'ny fotoanandro sira zao fa soitiny mbola miteny izy ho ampidintsika mividy ny vary raha ataontsika ohatran'izao mbola trandrahantsika kely izy
alafo be ny zany enjato zany fa za no mivarota amin'ny varinao le lazainao fa vary mora vary tsinjo am'izao fotoana zao enjato ny kapoka tsy miakatra ny karama tsy manana fahefa mividy tsony vahoaka malagasy parité pouvoir d'achat tsisy tsony ny inflation mandeha tsy tanono de io enjato ny kapoka io lafo be de zay lafo be zay vidiny lafo be zay no ivarotanareo vary tsinjo de ozy izy nareo tena miasa le fanjakana tena mitsinjo vahoaka tokoa le fanjakana ary midineny fotony mihitsy le fitondram-panjakana kalminareo vahoaka malagasy efa tena miezaka le fanjakana ary tena tsisy distrika tena adino za mihitsy famandehany fotony le fitondram-panjakana misy ny présence de l'état ary de voatonga indray zao vary nafarana ary de manao embouteillage mihitsy ny vary any aserana atsambony tomasina vary tsinjo de io ny prix napetraky ny fanjakana 240 ariary ny kilo enjato ny kapoka lafo be ne zany ozy le fitondram-panjakana fa zao varotana vary lafo le vahoaka fa tsy problème zany fa ny vahoaka koa manaiky zay ataon'le fitondrana rehetrarehetra eo na inona ataon'le fitondrana rehetrarehetra eo de manaiky le malagasy ka zay nisy ny fandarany ohatr'izao ampitsahivina any le mpitondra fanjakana ny zavatra ny tenenina mba hatonga azy iverin-dalana aitoko motsika ny teny ohatr'izao tany atoly ary iny mariny zany be loatra le vary lafo loatra le vary tsy zaka ny vahoaka ahoana zany révision na prix de ozy motarson zay teto tsy mampidina amin'ny prix any ny tadiavina aminareo fotsiny any fa ny tatana an'le prix samihafa zany resantsika zany tsy hoe ny ampidina ka hoe ny différence an'le nampidinina de 10 fa hitatana an'le prix mihitsiny hoe ity ny prix zakan'le poketra sy le posin'le malagasy ka raha 200 000 ariary ny any aminy mino venareo mpitondra fanjakana pour 1 million de francs any anatin'ny poketra voaka malagasy zay karama raisina farany ambany vita hitsinjo ny ray volany ve zany de mba ataovy re tompoko ny calcul tain'Andriamanitra ianareo ataovy ny calcul mety ve zaka amin'ny malagasy ve zany ahoana fitsinjarana ny 1 million de francs ao anatin'ny ray volana raha ohatra ka mivary varotanareo aminy 2200 ariary ny kilo efa tsy zaka zany na inona fanazavanareo na miteny ary le ministre ny industrie sy ny commerce sy ny consommation hoe za kosa aloha de mitsinjo ny tatsa anao taniketsany industrie izy koa lo karazana fédéralisme sazy karazana voambolana malagasy hafahafa ty mba entina isariana an'le olona tena any anatin'le fony vahoaka mihitsiny le ministre marina ianao fa mitsinjo ny tatsa fa mitsinjovy ihany koa le vahoaka malagasy fahadirina ovana sahirana am'izao fotoana zao aza mijanona ho fietsiketsehana ihany ny fanapahan-kevitra raisinareo fa atao fietsiketsehana misy voka no iaho mandrakariva eto amin'ity fandarany ity résultat makany am'le vahoaka mba tsy hitranga ny zava-misy ohatry ny tany Grèce tany Sri Lanka tompoko vidim-piainana ny 13 heures délestage par jour ny resaka corruption ny resaka carburant maro be napetsika ny vahoaka ary natonga ny démission collective an'le gouvernement ny eto amintsika moa zany de raha metsika de ka le omaly fanonganam-panjakana daholo zay metsika eto metsika vahoaka momba ny rano fanonganam-panjakana io zay ny andikan'ny fanjakana azy nefa le rano tsisy lafo be le rano vidina amin'ny bidon metsika vahoaka momba ny délestage fanonganam-panjakana zany satria efa be loatra le tension le tahotra zany le miakatra tension daholo le tension tiako tenena aloha tsy le tositra fa lefa lefa amboniny le adevitra momba an'le tahotra efa ambony be le izy de zay zavatra rehetra mandeha ka na mandehany amin'ny lalina le fitondram-panjakana ho iaka maheno pneu vaky taizany tena nisy nitoraka grenade ve zany sa misy inony zany satria efa tahotra efa kanosa le fitondram-panjakana satria fatany fa tsy mety ny zavatra ataony amin'ny fomba hitantanina ny firenena
de zarany aza tamin'ny voalohany loha covid-19 de lasa indray le covid-19 de inona indray cataclysme naturel indray resaka loza voajanahary indray de miala amin'iny indray Ukraine sy Russie indray asa indray miala ny Ukraine sy Russie indray de inona indray de makamaka sary any an-dafy any de iny mody aparitaka eto de hoe tsisy menaka mihitsy ny rayon ana grande surface any an-dafy any raha tsy vendrana ny olona tsy hafantatra eto feno zavatra betabe tokony amkarana fa ianareo tsy mampiaina an'le vahoaka tsy mampirevy an'le vahoaka zay eny mpitondra tadiavin'ny vahoaka mpitondra mahay mampirevy vahoaka ka tsy bangany anaty posiny tsy bangany anaty poketra sy ny portefeuille fa misy mavola hafa miaina any dikan'izay tsara karama miodina ny fandrarana rehetrarehetra fa tsy olombitsy miaraka mitondra fanjakana no mifeny tontolo ara-toekarena de tsy miodina le vola tsy miodina le raha ara-toekarena eto Madagasikara fa fehezin'le olombitsy le izy de rehefa diso le izy fezina de tsy miparitaka amina zavatra tokony hatongavana an'le vola zany hoe lasa monopole le izy zay nge mahatonga ohatra raisitsika mipriana lavany misy endrika monopolisation any ambadika io adefitra rehetrarehetra io ka rehefa vitsy ny bosy mandray an'ilay vany afaka manondra anazy de izy no mametra an'le prix hoe ty zany prix anaovana an'io ka tikantso tikano ka tsy maintsy ivaritra vaniny any ambanivohitra ohatran'izany le tsy de zany ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy malalaka le efisy zao ny fanjakana zany à peine 2 semaines zay vao hoe andao ara fa ataony concertation fa kakevitra andao iresaka tsika amin'ny mpandrara fa teo aloha efa mivizany ny mpandrara efa lasa izy nanao zay ezaka rehetrarehetra nanafatretana de tsika efa niteny fa revizieo amboary ny abalainareo fitondram-panjakana am'lay mpandrara fa be loatra ny abalaina zay mampiakatra ny vidiny ety an'io amboniny hoe fahasimbany lalana ka mampitombo ny fahatiantoka sy nao ny masokarena ho an'ireo mpandrara mitatitra ny entana am'ireo transporteur zany fa tsy mety tonga saina am'izay le fanjakana miresaka tsika efa niakatra amin'ny frety maritime amin'ny fitaterana an'io any amin'ny sambo any de solution le fanjakana izy manafatra de mamoaka devise le fanjakana ny mamoaka vola fa tsy meny an'le sehatra tsy miakina le izy de izy miimposer rehefa aveo hoe inona ny fanarahantsika nahita vahaolana aing izy mifarany hoe ahoana ny tsy hafana mamona fa le vahaolana nenetiny mbola plafonnement na prix ihany na prix plafond fa tsy prix plancher mba hafahana mitsinjo ny consommateur sy ny importateur sy ny fanjakana satria misy etra alaina na tiana na tsy tiana rehefa tonga eto reny entana farany reny zay le tadiavina le fanjakana régulateur manao régulation le fanjakana manamora manamaivana mandrindra manatsara azo antikaina azy daholo zany fa tsy ny fanjakana indray de amono mpandrara sy ny vahoaka de izy ny teny satria izy nampanantena le filoha hoe anafatra samby roapolo mba hanatanterahana ny teniny de le commande kely be da be matao any iny samby ray iny samby roa iny samby telo fa ho an'ny économiste tompoko de famonono zany fa mbola famonona koa ty infrastructure tsy ahita-pahombiazany be da be zay mikatso any daholo ny volantsika ty de rehefa resahanao aminatin'izany le fanjakana de ka ilain'ny vahoaka ne zany ilain'ny vahoaka amin'inona colisée ilain'ny vahoaka ve tsy toko ty aingitraingitrareo no nanaovanareo an'le colisée zay sady manitsakitsana ny asina sy manao tsinitsinina ny fomba de 4 milliards engagé tany de mananganangana trano manodidididina eto nareo nefa ato misy lahara-pahamena mihoatra an'izay de tenenareo ajanony téléphérique io nanana capacité de négociation nareo na azona 151 millions d'euros any amin'ny frantsay na ninona raha natao zavatra fa tsy téléphérique zay nge le tadiavin'ny olona na de midéfendre an'le cause ary le fanjakana hoe tsy mety tsony fa volan'ny téléphérique nefa azo fa naninona tsy natao le négociation mba hahafahana manodina an'le volan'le téléphérique raha mba nieritreritra le fanjakana hoe ireto ny lahara-pahamehana anay ka raha ame volonareo frantsay aloha sy téléphérique va ity ny atao zay nge le tadiavin'ny olona même le kianja mibarea 77 millions de dollars
tsy mbola manara-penitra araka le manara-penitra resahany manara-penitra le izy le tena misy tafo fa le mirentirety ety ivelany fotsiny fa le tena misy tafo misy jiro be mifanaraka tsara am'le tafo ny infrastructure rehetrrehetra manodidina le izy tsy idirana rano ao am'le kianja fa mbola ohatran'izany le baria le kianja io mbola idirana rano ary tsisy tafo zay le tenenina hoe lasa any am'tsisy dikany fotsiny le vola am'le infrastructure fa tokony nampiasainareo tamin'ny lafin-javatra hafa le izy de zao nareo zao manao forcine indray Tanamasoandro satria mifatora mivava any ny bureau ministère rehetra any asiantsika kiandra andraisana ny lalao 2023 ny lalao nosy any asiantsika anjao sana nefa raha mahita vola de ahoana no anaovana an'ireo zavatra rehetra zay takiny voaka isan'andro tranandro io inona ny takiny voaka mila mamokatra le malagasy tsika ve de tokony fadiran'ovana amin'ny fanafarana sakafo ohatra nefa tsika manana tany 4 millions d'hectares mbola trandrahantsika donc mbola manantsika plus de 32 millions d'hectares azotsika exploiter tsy exploiter le fanjakana le izy zay nge le vision e zay le nresahako hoe misy an'le pyramide amina stratégie ao anatin'izany vision mission goal but zany ao anatin'izany ny stratégie ao anatin'izany ny tactique zay vao ny action plan fa le fanjakana tsy manana an'izany fomba fijery zany mihitsiny ny azo misavoritako daholo tsy hainao le IEM initiative zany ane fahavononany émergence zany fisandratana fahavononana ampisandratra Madagasikara tsy hitanao aiza ao anatin'le pyramide de la stratégie zany miteny izy hoe velorano engagement tsisy mihoatra ny tato amin'ny lalam-panorenana eo anatrehan'Andriamanitra Andriananahary hitandro toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana ambony be zany satria sady mipaika baiboly no menina eo anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny vahoaka fa izy aloha tsy mipaika baiboly tamin'ny investiture tsy nanao izy zany rehetrarehetra resahantsika zany tsisy ao anatina pyramide na stratégie zany de inona zany no stratégie no tetikady hitondrany fitondram-panjakana am'izao fitantanana amin'ny firenena izao tsy fantatro tsy haitsika hoe inona le izy fa isan'andro IEM mbola soratana mandraky ty ny androany amin'ny alalan'le plan émergence Madagasikara nanaovana appel d'offre appel afaka manoratra an'izany mbola tsisy tokotaniny tampotampokeo misy nouveau projet émergent zany ray tsy hainao inona ny dikan'izany misy fonds souverain tampotampokeo ndray misy mpanolotsaina ny roadside isan'andro misy zava-baovao foana kilalao teny foroporonina de manangana karazana direction ny présidence ny événementiel sy ny rehetrarehetra zao hatramin'izay nge nisy foana mifankalazana ny 26 juin fety miaramila io ay miaramila manao an'io fa zay te anasongadina an'le fety ndray hanaovana diversion an'le fahorim-bahoaka ndray le fitondrana de andray le lalao mandeha de io zany message passena amitsika foana ary malagasy mba hatongava sainy aza manaiko adroadron'ny olona hoe politique zany tsy nanakana io izy io ianao io vokatry ny politique vokatry ny safidy diso vokatry ny lalana tsy ny rarahinao hatramin'izay ny vaovao tsy ny rarahinao tsy noenonao de manao zay tiany atao le mpitondra de ny any ambolaninao ny anaty posinao ny anaty portefeuillenao no victime zany sy ny vady aman-janakao satria diso ianao tsy nivaky loha tamin'le raharam-pirenena politika ane raharam-pirenena e de mamela ny afisehitra ianao fa tsy maka an'le izy ho andraikitra ianao de io le teneninay mandrakariva hoe mijoro olo-pirenena rehefa olo-pirenena ianao de afaka mandray andraikitra amin'ny tandrify ianao fa raha vahoaka ianao entina lava de ampiasonina de ampahoriana ka mivoa anatin'le valan'le vahoaka fa mba mijoro olo-pirenena mba manana ny safidy fa manana ihany koa zay fasahina mandinika sy meritreritra ary maka fanapahan-kevitra izay eny ary tompolasy tompovavy satria efa mandeha de mandeha fotoanantsika zay ihany koa ny antsika mamarina ny fandarina tamin'ity
androany ity iveriko fa betsaka ny zavatra azosika nraisina tao anatin'izay fandaran'izay hanomezako fotoana anao ndray ho an'ny fandarana rapitsy ho an'ny miara-manonja azadinoina ny fandarana zany malaza androany mialohan'ny vaovao amin'ny fitosasany fa aorinany Afrika Actu no andefasantsika izany de maome fotoana zany miaraka amina solomamboaka hafa adevitra hafa ihany koa no entintsika ao anatin'izay fandarana rapitsy zay makasirika indrindra tompolahy makatelina tompovavy